Nosoratany ravaka ny anarandriana Arifonsy RSita. Lila Yarliva Tsiaro Nosy ilaina zoto ary ilaina kotarso no hoan'ny aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa ny Arfi. Oui. Salama tale. Salama pare. Mansoa ianao. Mitady ahony ianao. Mazoto toerana lesy. Misy resaka tiako atao aminao de ali. Soro pare. Eny tompoko. Tsy maintsy midina ny Tomasina rapitso. Fa misy inona tompoko? Zany hoe misy client mila fiaonana amiko any fa misy contrat tokony fanaovanay. Zany? Ka toy mahazatra de apetrako aminao ny fiandreketana n'orinasa matrapiverika eto Antananarivo. Ay. Aza manahy ianao nkatale. Mameno toky anao atrany fa ho raisiko ny andraikitra momba ny orinasa mandrapiverinao. Mahatoky anao foana. De zao eny tompoko. 3 andro eo ihany arabe indrindra no hijanona any. Efa napetrapetrako amin'ny madame Diana ihany zay tokony ataony. Ny fanaovana sy ny taratasy ny fanaraha-maso ny mpiasa ihany noho izany tena andraikitra hoe. Ay. Aza donona no mamaky tsara ny taratasy mandalo eo ambany maso mialohan'ny anaovana sy ny azy. Eny rery-ngatale. Ankoatr'izay ty dossier ty mba omeo amin'ny Monsieur Ranjevy. Raha afaka apitsosy nandalo eo akasy de mba omeo azy io ty azafady. Omafisiko amin'ny telefônina ihany zany fa azavaiko melo aminao fotsiny. Ok are. Fa raha tsy madiso maraina sa tolakandro andre matotaleny iainga? Maraina ka, maraina. Fa mety tsy ho tafandalo aty ampiasana ty tsony fa avy de mandeha. Ay. Fa honto koa. Manana fotoana ho vonjena ka ianao ren'ny firavanana rifa. Zany hoe sakitsena ny zanako vavy any ampianarana tompoko. Fa mbola misy ilainao anka. Saika hitonanao ary amin'ny mahazatra fotsiny ka. Ay fe. Mety zany ka. Fanasana ve mo lavina. Andrasa ry atsoka telefônina melo le zanako vavy de mba mandeha bis izy amin'izay. Tsy miandry eny ary. Rehefa elaela mihitsy zany tsy nandalo tato amin'ity toeram-pisotroany ty. Ento koa. Na ny anatin'ity bar ty aza hita tena miova be mihitsy. Kotsiringy. Na le vehivavy mitilitililina tato ara ohatra ny tsy miasa atsony. Ngatale. Fa ngatale ahoana ndray koa e. Inona ary ty mifampiafafy ty? Efa tsy anampiasana tsony ngeksika zao ka hoe mbola ifampitaletaly eo e. Mandranto fotsiny de vity. Kasika zao vao avy any ampiasanako de mbola malama ny vava. Na izany azy. Tsy araherevy amin'ny latsoa raha mbola misaina ohatr' zany laka. Aiza kosa. So dia adiny laza fa ponamana angely ty tsika. Tsy midika ho fisaraham-bazana mihitsy ny nampidirako an'ilay asa ao amin'ny orinasako fa ho fanampiana an'lahy. De zay fotsiny. Eny ary. De mbola mamerina misaorana hatrany fa tena manandralahy tokoa ny manana anareo mandrato. Mbola lamindamina tokoa zao ny fiainana mianaka hatramin'izay namezanareo an'ity toerana atao ampiasana ty. Efa mianatra eny amin'ny université koa moa tsy ary zanaka ela iny. Taona voalohany izy zao. Anglais no ataony eny Ankatso. Sambatra lesela manana zanaka vavy lehibe efa ohatran'iny ka mba vavy koa nireko voalohany zanaka saingy inona taona ho lahy iny e. Hatramin'izao aza moa mbola tsy nahazo vavy mihitsy fa de reny lahy reny daholy. Mahasoa foana taon'Andriamanitra ary mandranto a. Zay aloha e. Akasitrao izay mefa arena foana ny zanaka nalana vavy. Marina lesy zany e. Ny azo lazaiko anao fa natokana aza de ataoko ampy mahasambatra inona tsy anilandreniny aza. La mieritreritra an'izany fa ny ankizy angely tsy natso mitaraina aza mba manana ny faniriana any. Mety mila an'ireny izy fa tsy miteny any lahy fotsiny. Vitako le tsy ny hafa tsy tambazako amin'izay tsy hitany. Lahy koa ve me ho resy doiky io e. De ionona amin'iny vavy tokana iny zany laha fa tsy anampiko longa tsony. Mbola tsy anaty vinavina kosa aloha zany hatreto hoe tsy any arina any no asa. Azafady vetivety aloha fa tena hitsiaro ty miantso aty. Tsy manina. Allo? Efa tonga ohatrany ango any zanako.
Ay, vetivety dia tamika. Avy dia minana sakafo aza miandry ahy e. Eny rehefa mijery anao ao an'efitranonao aho rehefa tonga e. Eno izay fa bizony zanako. Afaka fifakadiny io tsika mandefa sofaravaty koa man tsy dia salamalama zay ohatra anao Fa marary iny ny sofara. Zany hoe misy tsy metimety on'iletsy ao amin'ny kibony ao Zany ve? Efa nanao eko izy dia miandro ny valany sisa. Ay, dia miraty fahasalamana ho azy. Afa rehefa malalaka dia mandalo any any mitsidika azy. Misaotra lesy. Zany misy angeny mahatonga tsy dia hijanona elany atao masina any fa so sahirana rery ao izy. Raha azoko natao zany dia nahenotro mihitsy io fidinana an'io saingy tsy mety moa satria fifanarahana arakasagoavana le atao aniko. Miraso azy vetsy. Misaotra lesy robaly. Ary andao amin'izay tsika ndeha. Garçon, addition azafady. Efa tonga ety akatsika. Fa mbola tamanaka ny zanaka dada. Toa miraika mihitsy sa tsy tara? Dadako, zaho azy efa latsaka foloko. Kandre ihany teo be fikenina teoko. Aiza ny tsikiropaka fony isa-maraina. Mbola tsy tara kosa e. Fa raha tsy nisy any dada ndry dia mbola tany anaty bisy foana ohatran'izao. Ka misy anao anaty trava moa inona no tokony koropako. Alainy dada ihany asandra riva. Zay zao ny olana. Tsy afaka makanao dada raha riva fa mbola manenjika asa be. Sady ngata le tsy ao dia tsy maintsy zany manara-masony ao ampiasana. Mety sotafody koa raha zara tena alina loatra. Tsy zany akefa misy fivoriana koa mantsy zay. Fivoriana amin'ny andro alina? Eny akia. Tsy azo elana mihitsy le satria izany no misoloterana angatale mandram-piveriny. Eny azoko. Mandeha ny taxi e. Tia mifire dia avy dia mody rehefa morava amin'izay tsy tatra ny embouteillage. Saotra ry, mazotoa dada. Bisous. Mazotoa ny zanako. Dia endre tsara. Fa zanga maditra ka. Ka nisy resaka henoko izay tsy inona hoe efa misy mpanatitra any am-bavahady ondry rehefa harivariva iny. Izandray zao ny teny an'izany. Maso betabe revery tsy ary dia tsy ahitan'izany Le fararavanify indray zao namorona lainga tany. Ataoko mahita iny rehefa tonga any an-trano. Kosa moa zany anaovandry asitra. Ka be tato-bolana ko. Sady mpamoron-dainga matsiravina. Laingako re zany fa tsy zany atao atezitra eo hoe raha tsy efa mivoramena sady ny tarehany. Dada kosa rangama sositra. Ifatratrako. Mifona re. Tsy manaiky aho. Dia ahoana zany? Ohatry masaky. Chocolat? Ie. Ekena re. Ary mandehana amin'izay fa latsaka 3 minitra anke izao e. Oe, sady mbola tara koa. Tsy ataoko vita moro zao Izay kia. Tiany dada foana moa ny zanany eo. Bonne journée chérie. Mandranto. Hoe nahoana avy ihany tsy niditra fa niandry teto tokotany teto fotsiny. Mandranto. Efa ela ality zany teto ary hitako tsara ny nidira lany io varavarana io fantaro tsara koa hoe inona ny ataon'ny lahy ty an-tranoko amin'izao andro alina izao. Mandranto. Eno aloha fa iainy inona tsony iainy lainga saboby sy fanadiova-tena. Aiko angefa miaraka ela sofary so dia neverany lafanandra ary any tsy afantatra an'izany. Velo kosa aloha mba hanazava fa tsy azo lahy hoe tsy mila fanazavana efa ninina anginy lahatra amin'izay dia oka angina hatrany fara. Mihevitra mantsy laha fa tena lasa tany atao masina tokoa fika anatratrarako anareo ambodimo fotsiny lesy reny efa ilo zao fitako izao no nandimbina fa zao tratra tsara mihitsy. Tena mifona an'ilay tsy ry mandratao. Mifona anova izay nataon'ny laso mivadiko tao an-tranoko tao angaly ity zany. Raha iny dia miaiky raisiko ampitiavana mifona an'lahy. Eny manaiky anke afa-disy saingy raha fantatra lahatra any amboalohany lanjan'izany teny zany mety ny saina kely talohany namadiana ahy raha. Ka tsy nety tamin'ny saiko kosa ankely eto zao saingy sofara no ny sisika
Ndrahonan'olo tona amin'ny lahy dia izay no tsy maintsy hotely tsy nandavako azy. Na elana izy aloha dia tsy misy madio amin'izao e. Fa ela aloha zao no miresaka amiko eto. Ela so ny finamanantsika izay mipotipotehanina tamin'ny alalan'ny fangalarana ny vadiko. Tena mifona letsy e. Mareniny eo ty e. Ka letsy fa efa nanenina. Ely zany fa omeo aty ny fanalahido ny fiara e. Tsy mendrika mpamadika toala no mitavana amin'ny fananan'ny orinasako. Aza atao an'izany letsy mandranto a. Inona mbola tadiavy lahy ha? Asa mbola tsy ampiany lahy le savate eo. Tena velo lesy mba hoentiko aloha ny fiara dia maraina teriko fa tena alina loatra zao. Zany mpangalabatin'olona zany ty tsy matahoana ny mijokojoko amin'ny andro alina. Tsy vo andro any angela ny tonga alina taty aminay manafika ny vadiko e. Tsy avela motorakofitra io. Ndana ty milingilingy mamakivaky couloir de la mort dia mivavaha amin'ny tompo mba tsisy anetaka. Anga lafa ela be. Aiza lakle? Ty toko. Dia ilay vao nampiasana ny taratasy fandroana raha-pitso maraina fa tsy mila lamiasa amin'ny orinasa totsony a. Mandranto. Ale! Fanga tata tsy andeha asa to mbola tsy miomana foana. Tsy miasa andro any. Nanomboka vinandray nisy an'izany nefa vao omaly tata no niteny fa mandray ny asany talema mandra-patonga ny avany eto masina. Sa efa tonga izy? Ny tena marina kepiso tsy miasa antsony a. Fa tsy miasa antsony ahoana? Aza be vazovazo ry tata. Ka hitanao, misy asa fahitako izay dia sady ihany mba tsaratsara karama dia nametra-pialana. Miandry fiantsonany amin'ilay orinasa vaovao fotsiny io. Efe. Iteny an'izany ihany koa dia miolakolana eo. Fa vaovao tsara kosa aloha izany e. Miala tsiny ary zanako fa tsy afaka ilazana ny tena zava-misy marina. Dia tsy afaka natso any am-pianarana izany tata androany. Ka le fiaran'ny orinasa fitondrakanao aza nge tsy azo ampiasaina intsony e. Tsy maintsy miandry an'ilay asa ray indray sika raha izy fiara azo ampiasaina tolete koa any. Ka tsy aleo azy ve mividy vaovao e. Sady tata izany efa ho tsaratsara karama ihany. Maninona raha manana ny any tena amin'izay fa tsy tafandra amin'ny hafa foana. Mbola tsy mahazo mirobaroba be ohatran'izany sika tsy aro a. Ny fianaranao aloha izao no lara-pahamehana fa tsy izany fiara izany. Eny, mba toro-hevitra manabe morala fotsiny anahy iny. Tsy tiako mantsy mahita ny dada kivikivy be ohatr'izao. Olona nahazo fahasoavana veranga dia manzonotra be ohatry ny vonga sosiety. Tsy kivy ry hafa reratreraka fotsiny. Mety tratran'ilay asa be omaly koa angamba. Maka aina tsara aza izaniko. Fa ina tokoa ary mifery amin'ny vatany dady reny. Nienjera nga ianao sa ny ataman'olona? Jerenge raha tsy mangana hatramin'ny endrikao e. Nidona tamin'ny zavatra re io a. Noho ny tsy fitandremana fa efa tsy maninona intsony ka. Kaife. Mba tsy nitandrina koa nareo izany ka. Manatona ihany dokotera hitsabany io sa manontra eo io. Zavatra kely io ve dia andehanana any amin'ny dokotera fa velao amin'izao a. Vetivety io dia sitrana fa tsy ampafiry ny galona efa nahazo ary eo. Enao ihany io koa. Fa ilay chocolat aloha tsy adiniko na izany azy e. Eza ilay izy fa entiko hianatra sady ataoko goûter. Rehefa mandeha mivoaka marina dia mijery azy fa tena tsy nisy fotoana nividianana azy mihitsy omaly. Dada koa nga. Maninona koa zao raha tsy mandiso fanantenana ohatr'izany. Ka tsy nisy fotoana nividianana azy mihitsy ange ho omaly. Ohatr'izany foana nefa inona akory. Ao ary fa ataoko anankiroa fa tsy anankiray fotsiny. Masina. Eno a. Dia tsy mahazo goûter intsony ry izany ao anatin'ny herinandro a. Zaho kosa angana ny ery any dada fa nareo ngeny nampanantena an'izany teo e. Sady tsy manaiky fa efa roa indray izao ny nisofiko teo. Be fehitany izany raha zaza. Tovavy efa 17 taona io dia mbola midongo chocolat ihany. Dia maninona? Andana amin'izay mianatra fa mbola ilahatra bisindry e. Tratra mele eo fa ilozo be filiriny eo fotsiny iray. Iny rehefa efa vita e. Zay fa lasa? Bisous dad. Bisous. Fa tsy ilay fiaran'ny orinasa ny dada taloha io miklaksona eo alohako eo. Nga izy miverina anasany indray. Nandainga fotsiny izany ilay rangahy be io ilay tamin'ny maraina ireny.
Tsy te hanaritra hianatra dia lazaina fa nialany asa. Efa maninana ty ambadika be ity izany mizana fa tsy ary amin'ilay toerana mahazatra. Ary tsy dada akory kely ao anatinko. Tena olo-kafina dia mbola tsy tazako tsara izany endriny. Izary io. Le rangam-pampasandry dada kay io. Andrasana tonako dia arabeko. Manahoana tompoko? Manahoana tsy aro? Ao mikare. Mikara fa dadanao aniny nandeha fata ty e. Ny zavatra nataoko maso mandidina fianaranao ty dia venona sainanakanao a. Fa aiza izany dada ny ianao ny akanao? Mikara fa hoany mihitsy retsika izao a. Sady misy zavatra tsara be nomanino anao any a. Eny azoko. Tena mpahandainga mihitsy le dadiany ka hoe tena tsy niala tamin'ny asany araka ny eritreretiko teo tokoa izy. Dia ino moa izany zavatra nomanina anazy izany? Ny chocolat angamba izaniko. Tovariana be ianao? Mandinika an'ilay resaka ao teo fotsiny eka. Eny fa tadidinao tokoa ve aloha? Monsieur Mandranto e. Talen'ny orinasa isan'ny Monsieur Bar dadanao? Hitadidiko ka. Fa efa ela be nga ianao ny andro anahy teto. Izany hoe 10 minitra teo aloha raha be indrindra. Raha fotoana kosa ianao izaniko. Tena tonga tamin'ny ora firavako mihitsy. Fa misy zavatra mbola hojereko kely rehefa avy eo raha tsy mampanina anao e. Niezaka nanatratra an'ilay fotoana iravanao teo mantsy dia tsy tafandalo tany nefa zava-dehibe koa izay. Tsy maninona ka. Aza manahy fa tsy lavitra akory ilay toerany. Sady tsy maintsy eto mibary ty fiara ty avy eo. Noho izany tsy maninona ho alinalina aza nareo vao mody. Sady tsika koa nge mbola hiary fety e. Hiary fety? Misy lanonana karakarana izay ao ampiasana dia izany nanafara mibary anao mba hoany. Samy mitondra ny fianakaviana kelany daholo mantsy miara-miasa ao e. Dada koa izany dia manala baraka mihitsy ka. Fa ahoana? Tokony ho teneniny mialoha dia manotondra akanjo nosoloana. Aiza dia izao akanjo komosomosy kely izao ve rangano etiko izao vahoakany? Tsy fety be manahoana nge le izy e. Na sy fifanarana arakasa vaovao fotsiny ny orinasa dia arozazo izay nataona eo. Na izany aza. Efa mety be re izao paozin'indre izao fa aza dia mirorosaina. Anivaka kely aty amin'ny mangingina aty aloha tsika fa aty ny misy an'ilay zavatra ho jereko a. Mbola lavitra be nga ilay toerana. Efa mivoaka ny renivohitra mihitsy moa tsika izany nefa mbola tsy mijanona foana ianao. Jerena aty indray moa ilay zavatra fa tsy ho ilay olona e. Aiza ilay mesazy vao tonga tamin'ny telefonina teo? Ka tsy maizina be hoe vao tonga ny amin'ny dada raha izany? Tsisy zavatra mampatahotra ho ana ho maizina aza tsika vao tonga any. Tsika nge mandeha fiara fa tsy mandeha tongotra akory e. Tsy azoko mihitsy koa ilay rangahy. Nilaza fa haka zavatra kely izy dia miverina nefa mivoaka tanteraka ny renivohitra mihitsy ny lalanay. Sady efa manaraka lalam-pirenena mihitsy. Mbola aiza ty hiverenana? Tsy efa 30 kilometatra izay ny vita. Ny andro amin'io efa tena maizina be. Ary ino ty ataonao? Miantso any dada aloha. Fa tsy ho natao inona izy e? Mampilaza amin'ny fotsiny afa somary taratara kely tsika fa... Tsy miela miantso azy izany ianao fa tsy ho ela ho atsika dia tafaverina. Apetra ho iny findainy fa tsy manavatrafatra olona any a. Kiazo. Apetra ho iny findainy hoa. Andriamanitra, fa ino ty ataonao rangahy ty a? Nahoana ny sotomina tety amiko ny findaiko? Jerenge raha tsy saika nanao accident tsika e? Ajanony eto aho dia aleo andeha taxi. Ianao ohatry ny mampime be. Meo ty ny telefonako dia hiala. Tsy mamala tsony izy marina fa vao maika anakalo ny afanganam-pandeha ny fiara. Monsieur Mandranto a, ianao nge izany resahako izany e? Mangina e! Avelao aho hiala eto. Mihamana lavitra ny renivohitra loatra isika. Efa ala mikitroka sisa ny tazana. Fa inona mihitsy ny tianao atao e? Fa tsy efa tenenina avy eo hoe mangina ho ianao e, ha? Fa ataonao iny ny clé de roue. Mamagaza be fanontaniana e. Mangingina tsara kosa ty toerany ty izany e. Sady rakotra ala tsara amin'ny lehilahy koa azy. Aleo aloha ampidirana anatinatiny kokoa ny fiara sao dia isy azikaritra ka.
tikala kely tika. Mafy loatra koa ngamba le taroka be tamin'le clé de roue natoko taminy teo. Mivoaza hoa. Tsy tena torany ty. Ary toa mandeha raha be ny lohany. Le voakapoko teo ve no natonga an'io e? Marina mafy raha midepotsono ny fony ty. Ka inona moa zany dia efa vita ho azo ny valifaty e? Hitadinina mihoatra n'izao indray ah. Samy mangirifiry zao tsika arobary za marary noho ny fisarana tamin'ny vadiko, fa elahy kosa ngotsongotsoka fanamoy ny zanaka vavitokana. Ary aloha raha ho batainy ty dia atsipihany anaty alany ny vatiny dia reto ka isy zavatra rehetra ato anatin'ny reto kitapony reto dorana ny daholy amin'izay tsisy amantarana azy tsony naso zay. Mba aizare izay zanak'izay Andriamanitro dia nefa nikatona ny département sady tsy misy olona tsony fa mimpiambina sisany tratrako tato. Savy dia tsy nakaty am-pianarana mihitsy tsy araondrony dia raha tsy nianatra nefa dia nakaiza. Amin'izay atsona tsy manena akory ny telefonina tsy hay tsonina lobatina ninina amin'ny vonoana ny telefonina. Tena mampitepitepy mihitsy zany raha zaza. Inona moa fa dia tsy maintsy hiverina ty ihany zany raha pitso an-tanin'ny tompona andraikitra raha tsy mody eo izy androaniko. Fa raha ohatra ka tsy mahalala an'izay misy azy izy ireo dia tsy maintsy anatona polisy ihany hanao filazana fikaroana ka. Ary to mbola tsy matory foana ndry fa dia mivadibadika fotsiny ry miangala e. Tsy mahita tory arery vonjy a. Dia soreraka loatra koa ngamba andro any dia loza tory maso tanteraka. Fa be marary be ohatran'ny maly angato amin'ny hopitaly androany. Maromaro ihany ka. Fa tsy ohatran'ilay maly kosa aloha e. Nisy vehivavy sarom-piterahana izay tao androany dia tsy azo ilay zaza. Ndry lehibe ny reniny koa azy efa natahorana mafy. Isoran'Andriamanitra mbo avitra soamantsara ihany izy. Raha ny masony an'ilay reniny izy ianao. Saingy tahoana moa e, ifizay ny lahatra. Mafy le mamoy zanaka. Enjana tokoa zany. Izany eo ihany fa misy marary izay manahira-tsaina tokoa vonjy aho a. Fa ahoana ke? Ka mbola tsy mahatsiaro tena le izy hatramin'izao nefa tsy fantatra mihitsy havany. Bry, fa aiza ny olona mitondra azy tany ka? Mpakavila vao maraina nanatitra azy tao amin'ny hopitaly. Naharatra be ny lohany a. Salamina hoe daroana tamin'ny vy be izany. Nahataratasy iray aza nefa tsy tateny aminy. Fa vehivavy sa lehilahy zany? Mbola tovavy. Gamba 19 taona eo io. Tena mbola tanora raha zany a. Eno a. Dia sanatria feky nisy namonina, nisy nanolana dia nisy nanaritra aty ambanivohitra be taty avy eo. Izy aloha tsy voolana e. Fa nisy namonina mety hitombona. Tsy mandry fahalemana tsony nge zany ny aty an-tanàna aty raha zany lazainao zany e. Sany ve moa vao misofinao tsony e. Fanafiana tsy fanafiana ry. Von'olona sy fanolana nefa tsy lazaina tsony. Eny e, dia nitsaboanareo zany le tovavy sa mbola hitady ny havany nareo dokotera zay vao andray an-tanana azy? Aiza kosa e. Ko tsy efa maty ve le marary ohatran'izay raha mbola hiandry ny fianakaviany hipotra. Dia ahoana zany ny fanafody sy ny rehetrarehetra ilaina amin'izany? Iza miantoka azy io hopitaly esana io tsy miakina fa tsy hoe hopitaly mpanjakana akory e. Io fonjy koa. Tsy maintsy mbola tsaboana foana marary fa tonga amin'ny hopitaly na tsy manambola azy. Raha misy fanafody ilainy maika dia anjarany hopitaly aloha manome azy. Rehefa matsiaro tena amin'izay le marary dia anontaniana izay mombamomba azy na ny havany ahafahany mandony saram-pitsaboana rehetra. Tsara fanahy kosa nareo koa. Misy manko dia tena tsy mivaky loha amin'izany fa rehefa tsisy mpanaraka na tsy manambola marary dia miahaka eo. Afy izany fa tsy ny ao aminay.
Dia raha sanatrika maty zany le tovovavy zany dia ahoana? Aza miteniteny foana ary fonjy miangaly tsy tiako anao miteny an'izany ka otry izy aso efa nampahahelo le rehefa nanao krisy be teo efa mifamonjena ohatry n'inona fo miverina ny eny saingy mbola tsy mahatsiaro tena foana hatramin'izao. miangalo tsy zakako ny mahita sy miady mafy amin'ny fahafatesana ary fonjy zany loatra le tovovavy manamafy afa-tsy efeniko anao zany koa no antony tena tsy mampatory ahy io. za indray ianao mila mahay manamboatra fihetseham-po foana kiry malala rehefa sedra tranga ohatran'izao arary fony hafaranao raha ohatran'izao foana fa ataovy marary ange tsy maintsy izy foana miangaly tsy maintsy misy no vela dia tsy maintsy misy no faty. Mila matanjatsaina ianao fa tsy alahelo foana ny iainana isaky ny misy fitsaboana sarotra azondry izany no ay andray sy tsiaro dia sanatry fiakany loasanao dada telo andro izay ny nanjafonanao tsy haina matina velona efa tapitra ny tetesiko daholo ny toerana rehetra falehanao saingindrisy tsy tany ianao nareo mpitandro ny filaminana aza dia mbola tsy manana vaovao mombanao hatramin'izao miratsy foana ny eritreritro manaso ny tsy aposiko indrindra no hitranga tiaro miverena rehefa mijaly tady aizany tany alehako raha maninona any ianao sanatria ve dia kapok'Andriamanitra noho ny ratsy nataoko izao aza atao amin'ny zanako kosa fa sakapohana razano antony tiako loatra iny zanako vavy tokany fahazasorona amiko tompo ka nanao any any le marary nresanao tamiko riry miangaly efa mba ny tsara fahasalamany mbola tsisy fiovana mihitsy misy aza mbola tsy matsiaro tena foanako mila kana ny Antananarivo izy fa tsy ho vita ty ambanivohitra ty mihitsy ny fitsaboana azy noho ny tsy fampiany fitaovana fa nga mbola sy tonga ihany ny fianakaviany mbola tsisy tonga efa nanaovana filazana tamin'ny radio-pirenena fa tsy aiza ho vokany mandra-pahatonga ny rapitso ho fatiny efa io marary io raha tsy mahazo fitsaboana sahazazo faran'izay aingana kina moana azo atao amin'izany tsy mivolanao manokana indray zany no ritra amin'izany raha isisika nampiakatra azy eny Antananarivo anao fianakaviany nefa tsy hay nahavita merina mivolanao na tsy fonjo mitebiteby mafy izao ny ray aman-dreny amin'izao tsy fahitana azy zao izy nefa miady mafy amin'ny fahafatesana lalam-piainana daholo zany na tafavoaka izy na tsy ho tafavoaka tsony tsy maintsy aikena izay idonana ho mafy na ho mora manina mora etoantsika ny fitondrana azy akatra ny Antananarivo ry fonjy inona samoako ory miangaly mba mieritreritra ve ianao tsy vola kely ine zany ka rehefa sitrana izy dia tadiavina ohatra ny fianakaviany dia takitsika amin'ny zareo vola lantsika rehetra ka tsy ianao ihany ve nilaza fa miady amanaina le tovavy ka raha sanatria maty eo izy dia izy namerina volantsika raha mahazo fitsaboana sahazazo nge izy tsy maintsy sitrany za nge manara-maso azy eo vonjy diso mitsehatra olona loatra ianao ry miangaly aza be fangorahana loatra ho sitrana foana io rehefa izay ny anjara natsabony eto na akarina ny andrenivohitra raha tsinonako etoana daholo izao marary tsy manam-bola rehetra izao ka matono izany etaety izany inge atao anatiko dia mety hoe tsika ny avonjy azy maromary any izay marary tonga tao izay fa tsy mbola nisy nampitebiteby loatra ohatran'izao ka mba ekeo mire dia ezaka be mihitsy ahitady ny fianakaviany rehefa sitrana izy amin'izay tsy maty antoko tsika izany
afara sampitsabo mihitsy ianao ty ka marina. Iza koa ary zany manao fandondonan'olona daly zany sady manakorotana fialaty sasatra amin'izao andro tsy fiasana izao. Tsy mahalala fomba zany raha olona ka mandreraka. Ody, ilay tsy vaniny ty. Manahoana mandrantra. Ary to mamo. Fanao ina ty indray moa zany ilahy io ka. Toka ifora le tsy fazahay tezerana tsony. Lasela mandeha any fa tsy miresaka amin'olona mao ah. Ole ty. Inona ny lahy? Tsy olana nilika lahy rehefa dozy lahy. Ka marina rehefa badina katry dia atositosy kela. Mpinamana ihany le ty no mifampizaka klima fa tsy mpifahavalo ah. Tsy miholo olona mpamadika ohatran lahy. Mandranto diso ah. Lasela ah. Diso ah ekeko zany ah. Fa zany lesy natondriako fa zavatra fa. Zavatra fa inona ka ha? Momba zanako tsita. Fa tsy tahoana zanaka lahy. Tsita lesy zanaka efa hoe tsita tiaro. De raha tsita le tia zanga mitahiry azo na ty amiko lahy mandondony. No tsy zazy disy be la milalala le tsy tatarako ny olana fa firina loatra. Zaka rereo le tiany todiny natao ah. De maiza miaina amin'ny sisa fa tsy mivatin'olona natao fanariana maloto e. Voazato ah. Fa iza rehefa nidira zanako tamin'izay nataoko e ha. Tsy zanota fa za. Tokony zale sindriana zeriatra fa tsy za. Antany io Jesosy fa tsy ananako ny fanontaniany lahy. Andriamanitra koa tsy ty di lamy zay tiano fahaizana le tia. Maiza maka lesona amin'ny sisa fa tsy andramana daholo zo voankazo nandrarana rehetra zao. Araniko sam'izay lahy dika faravarana fa tsy. Zato azany lesy sana ho ela teo ah. Azaso azany alesy. Lave lesy bada bako dezore atola. Amfady ihany lahy e. Tsy manana fahasamarana koatra ny zanako inaka alesy. Mba fahavelomako. Ka mandeha any ny kiopa lesy mitsoraka rehefa izy mifahavelomany lahy. Mitakitsy. Ary mba am'izay ala ny diko faravarany e. Ena manosika fotsy lamosika. Tena tapaka ny lamosika. Natsiaro tena voateo n'le marary ny hitoko ny akatra taty an-drenivohitra. Misaotra n'Andriamanitra fa tena lehibe ny famindram-pony. Io tokoa eny fefataitra izy. Salama ianao. Manao any dokotera. Efa nanao any ianao zay? Efa mba. Mbola tsy mahazo mihetsika aloha ka lohanao zany mbola mibanty be e. Ambariko nondanao raha avy loatra. Ary asa pilika fa hipitika io io fanjaitra miraikitra amin'ny tananao io e. Fa maninona taka azafady. De hoe sy ty toerana misy anaty. Na raha nisy nanatra tany amin'ny hôpitaly tany ambanivohitra ianao dia izao nentina niakatra ny tsaboina ty Antananarivo aty izao. Narary? Narary. Mbola tsisy mpamango mihitsy ianao hatramin'izay nidiranao hôpitaly izay ah. Dia tsy fantatra mihitsy izay fianakavianao. Fianakaviako iza? Mety mbola reraka ny atoanao ka tsy afaka miasa tsara fa maka aina aloha e. Iza moa ny anaranao fenitra tsy mahadiso fa ilainay mpitsabo mantsy. Anarako? Aiza tokoa ny anarako? Matory ary aloha fa rehefa veto izy nandresaka e. Dokotera? Ohatry ny babangona pegna izy nataondohako ato izany e. Ka matory io fa manjary tsy miasa ny fanafody. Izay fa lasa vetivety aloha Sanatry vedy eo very tatetika alakely io e. Zany misy dia tena fo maika nahirana ny dadiny fianakaviany. Za hitako. Mandroso kia. Mandroso?
Misaotra tompoko. Efa tonga indry. Bonjour Ela. Manahoana tompoko? Manahoana retsy a? Tonga tamaraina teo izay a. Tonga sozany nareko. Misaotra. Mahazo toerana kia mipetrapetrafa za mihafahafa. Nanahoana ny andavanandronao taty nandritra an'izay fotoana tsy nateo azy lamina. Lamina ka. Tsisy olana mihitsy. Izy aloha kila ikizy netiko ny tsaboana tany an-drenivohitra. Soran'Andriamanitra fa avitra soana tsara izy. Kosa rahapaina zany fa nahazo fahasalamana. Misaotra tompoko. Dia izy aky ny vadiko a, vonjy ny anarany. Mifaly mafantatra. Fa izy angery vonjika tsisy anarany. Fa tsisy anarana ahoana? Tsy zany fa veritadidy izy no leitona mafy nahazo anazy dia tsisy tadidiny daholo ny fiainany taloha. Na ny anarany aza tsy hainy. Zany ve? Eny fa tsy maintsy hiverina ihany ny fitadidiny. Izany hoe mila fotoana lavalava fotsiny. Dia izay nge nanapahakevitra hoe hitondra azy taty an-trano hoe satria tsy hitako izay ametrahana azy. Moa miangaly, afaka miresaka vetivety fetsika? Ay, tsy manina ka. Vetivety ary. Ndao aloha eto kariana efitra fatorimba iny ndry akaina. Vetivety fotsiny vonjy a. Miandranao eto ahy. Isa mokino anarana itsonandry. Hafahafa be mantsy le tsisy anarana ka so dia tokony mba amboronana na dia hoe anara-petaka ihany aza. Mety daholo izay antsoinao anahy dokotera. Ay, tsy mampanina indry fe raha ataoko hoe kajy. Kajy? Tiandry fe aloha izany anarana izany. Tiako ka. Tsy manina mihitsy raha izay no tiany dokotera hitsoina anahy. Midira kia. Ataolo indray mitsotsotra dia mizama torokely amin'izay mahazo hery. Andrasika fa kondrido hoe dira masoandro. Izay fa veloko aloha ndry a. Mbola hiresaka kely amin'ny vadiko a. Misaotra betsaka dokotera miangaly a. Tena tsy voavaliko izao ataonao amiko izao. Tsisy fisaorana kia. Izay salama indray aloha atao fa avela ho any izany ka. Izay a. Eny ary. Miainanao ary vonjy a. Fa ahoana marina fa napahakevitra momba ny tovavy io e. Ay, tsy hitako ndrika izy atao hoe ateriko aiza ary izy. Fa maninona nefa raha anaovana antsoavo amin'ny karazana radio ny fianakaviany. Efa nitsabontsika. Ataoko fa ampy izay. Tsy hadiditsika intsony angamba no mampiatrano azy ka. Ka zavatra efa nataonga izany filazana amin'ny radio izany. Izy mbola mba manaraka fitsambony io nitondrako azy aty amintsika. Za mino fa tsy maintsy hita ny fianakaviany ato. Ingane fotsiny ka hiverina malaka ny fatadiny dia mba mora kokoa ny fikarohana andry zareo a. Raha izao no mitoy a. Mety ananganaka ny fitazana zaza mihitsy angamba. Ay, efa nanavitra kosa ve lety tsy aleo mba vitaina trano farany a. Anao sotapany ary ve. Eno ahy e. Aza mena tsiny ary. Mafange izany hoe fareny izany nefa tsy nitaiza akory e. Zany tsy mandraranao anampy azy. Fa mba hoako izay sotafa oatra. Dia izy ary izany napetrano azy raha tsy vilanao hipetraka ato izy ka. Sa asaina nampisa an'ireo tsy manan-kelofany eny an-dalana. Fonja, tena tsy eken'izay kosa izany ka. Ay, ka manaraka rehefa manapa-kevitra dia mba fakafakao tsara fa sao dia ho tratra ny tsy fidina ohatran'izao. Endre. Manahoana kajy? Manahoana dokotera? Tsy nangina rery tato ianao androany tontolo. Ka. Dia inona izao no ataonao ato an-dakozia ato ka? Mikarakara lokatsika ato a. Reto trondro tao anaty frigidaire reto no nataoko. Dia nilafiako an'ilay anana kely tasy anaty arona tasy amin'izay matsiro tsara. Fa na izany aza tsy tokony mbola visavisa be ohatran'izao ka ianao mbola mila fitandremana. Aza fisana ny vatana fa vao maika ela be vao sitrana.
Tsy nanao zavatra betsaka angefa ikany nataoko e. Mampalahelo ianao efa reraka avy any am-piasana indray ve mbola hanao raharaha ato an-trano indray? Ka zavatra efa fanaoko ny izany. Tsy ilaina fanampiana rikazy a. Ary aza be kirina moa e. Tana verina matory. Avelao fa ovitaiko io loko io. Eny ary. Tsy taony zanako tena tsy ta zanako re olona. Maty izany a. Maty tsiaro. Fa maninona kosa izany maty a. Fa izany namono azy a. Izany namono azy a. Naona kosa tata telo satria tsiaro a. Tsy sapany misy ny firmazo a. Tsiaro a. Aza mato azy zanako a. Tsy matsandy e. Tsy matsandy zanako fa tandre amila. Tsy maty zanako. Avantoko la velona vao mikitika azy na dia Singapour-ny azy. Ho any am-polisy ahitady azy. Rapôly a. Rapôly o. Frit. Maître Fontsy. Monsieur Mandrato. Manahoana ianao? Salama tsara maître. Ary ianao manahoana? Salama ka. Vaovaonao elaela izay? Tsy dia misy ambara fa zao ahodikodo amin'ny fiainana zao e. Fa ovina ianao mitonga deto Andriavohitra. Tonga maly aka. Misy raha tokony arahako izay mantsy ato amin'ny fitsarana dia izay ny akarako. Ay kosa. Tonga soa aty Andriavohitra zany ianao ko. Misaotra Monsieur Mandrato. Zaho io koa misy zavatra ho jereko kely izay ato dia izay ny akanisako aty. Ay. Mbola tsy niova moa ny numéro telefona maître? Mbola tsy niova ka. Mbola iny taloha iny ihany. Fa misy raha ilanao anga? Entiko. Zara azy ianao hitako aty. Zany hoe misy dinika tiako atao aminao fa aleo aloha tsy androny. Ay. Aka mandeha foana ny larako raha misy ilanao aka. Fa ilosako aloha anao fa mbola maimakekely. Mety efa mandray mantsy le clientko. Ok maître. Mirary soatra any ranga. Mirary soanao koa. Dia mandram-peona indray. Eo. Nanahoana tokoa chéri le raha ranatreanao tany Andrenivohitra maly. Lamina ihany. Lamina ka. Disadisa-pianakaviana le izy. Resaka adilova moa zany. Ary mirongatra mihitsy ty adilova amin'ny mpianakavy ty tato ato izay a. Samy te hitavandra daholo fa tsy misy vonany anangana no hoan'ny tenako. Hanika mifanarana kely na velandray aman-dreny no ifandritana sy andaniana vola eny amin'ny fitsarana. Tena enjana. Ary le fiara nolazainao hoe nisy tsy nety efa vita? Ny angaviko le mekanisien mihita azy mialota alohan'ny angako dia mba vita amin'ny malaky le izy. Fa tsy hikajy ve zany mirakoraka be zany? Tokoa andrasojereko ny efitrano eo e. Andriamanitro kady. Fa naninona tampoka teo ty? Tovoaka farora baba be sady miakatra amin'ny masony. Loza fanintona be sady manao krisy. Lo vonjy a misy kafiloza tanany dia azavela fototra mihitsy. Mindrasa tongony kio. Sy fanezana be. Ao ary. Dia mba eto aty angely efa lisy kely misy fanafody eo amin'ny fitrantsika ao safady. Misy rangy-bola kashte zay koa naturaran mba eto aty vonjy a. Vetivety are, vetivety. Aleo a hijanona ato any efitrano mikajy atory vonjy fa ndany ianao matory amin'izay a. Fa nga mbola atahorana anao krisy indray izy. Tsy maintsy manara-maso akaiky azy fa mbola somary ambony ny tensiony. Ka jerena mahalana eo ry. Zany koa ve tsy atoriana? Manoatra no rony zaza nateraka reny koa ty izy. Andray kosa matory ianao raha torika zajanona eto. Miverina ny efitranotsika any any rehefa azoko antoka fa hoe tsy maninona izy. Eny ariko. Tafandrimandry ianao tsy fatapiaviana sao dia ikaraikiny indray.
azady izy. Ay, fikiry mafy be le tanako ny tsapany androny teo. Ny fisy ary tito mbola matory. Dada, fonjeo misy mitondra mandositra. Fonjeo dada. Manofy izany samy deliry. Fonjeo maty ahy tanako amin'izay tsy ahavotsony mihitsy. Kajy Kajy. Fonjeo maino anavy indri Kajo kay mandraso be loko. Za miarina aloha. Nanao fa ratsy be. Nisy olona nitondra ny tsoka hono. Fa nitondra ny tsoka hono aky? Olondra tsy hitako endrika. Nampirorony ahy sady nampitahorany. Kay eo aloha fa omena fanafody ianao amin'izay mba misinda vetivety izay ny aretina antoanao izany. Matahotra be dokotera. Tena matahotra. Efa eto afa-zabe ahiadsony. Ty fanafodinao dia rehefa lany iny dia matory indray. Misaotra. Afaka mizana matory atakaiky ihany ve dokotera? Eny aza matahotra indray fa tsy aleto itsy finiko dia aza manatsony ao ary chéri ataovy ny sakafo dia mazotomana. Aresy Kajy, ngahy ty sakafo araka amintsika. Mbola matory izy. Tena zara raha nikipiny ianao alina dia navelako anara-po mihitsy aloha fa tsy mifoazoko. Tsy maintsy tena hiverina any amin'ny hôpitaly izy fa enjana loatra ny krizy ny alina iny Ary nanaonao tokoa aloha nyvaliny fikaroana nataonareo momba an'ireo ray aman-dreniny. Momba nisy ny antso ve? Dia mihaino fotsiny oatra amin'izao. Mbola tsy nazahoana vaovao mihitsy aloha iny hatreto olona manadala daholo miantso amin'ny telefona hatramin'ny nanaovana an'ilay filazana tamin'ny radio. Tsisy manana vaovao marim-pototra mihitsy. Tsy mbola nahazahoana vaovao sa ianao mihitsy manao izay tsy ahitana ny avany. Vonjy. Ka nataoko ihany ny tsy ho tezitra fa tena efa tafahoatranoatra ny ataonao ry miangaly hatramin'ny diran'io vehivavy eo hôpitaly ka hatramin'izao dia tsy misy rarahinao atsony. Natokanao ankialakely io daholo ny androtokom-piainanao. Andray. Nahato azaty tsy rarahinao mihitsy. Amin'ny alin'izany moa dia vitanao ny mandao ny fandrianantsika mba ho eo anilany. Ataoko adaly ianao koa tezitra. Sasa marary ange io rangaty fa tsy hoe olona petaina koa. Ka na zany azy bahana n'io zanak'olona io loatra ny tontolo andronao ka zavadinao indray ny lasa anjorony. Mofonjy panosako ny fitsaboana azy ny tandrako azo taty amintsika fa tsy ampiko ny tsonorona anao akory. Maninona ary raha tsy be fialonana oatra an'izany Hitsabo sa azy averiko foana fa marary oatra amin'ny marary rehetra io. Tsy fianakavianao izy akory ka isairananao mafy ohatran'izao. Zao raha mbola tianao ilamina ihany ny tokantranontsika dia aterana amin'izay toerana tokony hanateranao azy ihany fa manelingelana ny aty-tranoko. Teo ateo koisa ny fisika. Asa any amin'izay nakanao azy ihany rehefa tsy ato antranontsika fotsiny. Zava-be ngam' izay. Fa ho aiza sady ianao nefa mbola tsy rany akory ny sakafo. Poriny amafisan-doanao fa azo tokomana ka mampidi tampoka amin'ny vavoniko akarivotra ny ivelany any aloha. Vonjy aleo hijery mpisabo hafa. Kajy. Malaela raha noho ny amiko nampikorotana ny tokantrano sy Monsieur Vonjy. Marina ny avadinao fa efa be izay vitanareo tamiko izay. Misaotra betsaka fa tsy adiniko renina hiala ato aza. Tsiry Kajy mbola tsy salama ange ianao Sitrany foana rehefa aza be fanahina dokotera. Dia ho aiza nefa ianao ka tsisy fianakaviana fantatra akory ange aty tsy amelanao rery izany ianao azy zao aterina any amin'ny hôpitaly tsy maintsy sitrany ianao mifantatra ary ifankahita amin'ny fianakavianao vao mahazo miala eto ambany fiahiko. Tsotra loatra ianao dokotera. Fa na izany aza azo-pitehana noho ny amiko fanambadianao. Avela fotsiny andeha dia vita. Tsy hitsinjo ny lalako iny foana ve ny tompo raha tena misy tokoa izy. Ndaso faharesaka mivonjy
fa mandeha aloha aprimy ny akanjo indray fa rehefa kelikely eo tsika makany amin'ny hôpitaly. Vonjy ifonako rerana nohinanao ny zavatra nataoko hoe marina tokoa ny teninao fa nanokana fotoana be loatra ho an'ny kajy dia lasa nampangatsiaka amin'ny fifandraisantsika. Mifona malala saingy miangavy me fotoana farana itsereko akaiky momba ny kajy sady izy naverina niditra hôpitaly androany io azany tena mila fanaraha-maso entitra aza manahy ianao fa hiezaka mafy hitady ny fianakaviana ny mandritra an'izay fotoana izay. Za indray le disika efa toto za foana ny anao nahodinkodina fa tsy misy zava-baovao mihitsy tady ny fianakaviany hoy dia inona amin'izany teninao n'izany zany ny tokony ho raisiko sa mbola andefitra ihany fa ikalabory tadidiny tsy maintsy lara-pahamehana. Eny tsapako nge zany tsy mametsina anao mihitsy ara-tesitra ianao io rehefa ezaka tapabolana ihany ny angatahako aminao rehefa vita izay dia hito indray izay atao. Ok zany no ianao dia ekeko ny tapabolana angatahanao. Misotra tia tiako ange ty vadiko ty fa zao tokoa ary miangaly amina ty misy clientko avy any andrenivohitra ho tonga aty amintsika rapitso misy resaka ifanaovanay mantsy. Ay tsy manina mihitsy ka ary matory amin'izay ary aloha fa tena alina nge rapitso indray zany eritreretana tafandrimandry ny malalako. Tafandrimandry koa ndry efa tsy maninona tsony ve kajy ato. Efa salama dokotera. Natory tsara zany alina. Natory tsara ka. Ay tsara zany verina ody amin'izay tsika androany efa tsisy atahorana tsony mivaly ny vizana nataonao teo dia mimana fandeha tsika. Dokotera Mingala aleonga maty verina any aminareo tsony fa eto dia andeha. Maninona efa tramin'ny alina nandray an'izany hevitra izany mamerina ny fisaorana anareo mivady hatrany tsy voavaliko ny so nataonareo tamiko fa ao Andriamanitra no nitrasy. Zay indray kajy tsy maintsy mbola everina rehefa hitako ny ray aman-dreniko ary asiako averiny avokoa ny volalaninareo tamiko tamin'ny fitsaboana hatrizay. Efa tafaresaka tamin'ny vonjaka zao nomeny tapabolana novako fikaroana momba an'ireo fianakavianao meny koa amin'izay fa isovao tsara momba ireo havanao mandra-pahatonga an'izay fotoana izay mba ekeo aloha izay mba ho alana intsika retsy indray ary ho fisaraka anao hatrany dia ekeko ny teninana dia tsy mety amiko loatra aza. Misaotra kia faly be mihitsy ary efa manaraka ny teniko indry. Mangingina mahafinaritra kosa zany aty aminareo zany mahita raha vonjy hitako nareo tsy neto mipetraka tany andrenivohitra tsony ay tena mahatamana be ty. Hafa ihany ny tanàna madify tsara rivotra ry monsieur Mandranto. Zay aloha mifandre-pahalemana koa aty mbola azo iainana na dia misy ihany aza manondrana indray. Tena mahafinaritra eo amin'ny isam-pananitsika no mivily ay dia aloha miditra amin'ny vavahady menamena iny fiara. Lalaka kosa izy zany fa ela mihitsy arangano mba naniry ny anana tanàna tsotsotra sy milamina ohatran'izao saingy tsy nety tanteraka mihitsy ty mandraka androaniko. Raha ny toerana misy anao ve dia ho sarotra aminao ny anatanteraka an'izany mandrosa aloha ary dia midira milanindalina koa. Misoatra indrindra azo toerana kasitraka be dia be maitra ka andao ary atomboka ny resaka dia ahoana tsara ny fandehan-draharaha nambaranao tamin'iny ka arak'ireny efa nilazaiko telefona taminao reno dia olana mahakasika ny ady tany le izy maitra izay indrindra ny lako fanampiana avy aminao. Misaotra anao ary matoky anay monsieur Mandranto fa mialohan'izany aloha inona aloha ny arosanao mbola tsy ao matsy le vadiko fa mandra-pahatongany aloha dia izay vonona no iarahantsika. Zarosahirana rehefa ka zay kosa izy mianaka ka.
misy vahiny ato. Manahoana tompoko? Manahoana ianao madama? Salama daholo nareo. Fato efa salama kajy? Efa tsy dia maninona tsony aka. Fa ahoana kosa hoe? Ndala loro kajy makaina fa foasika any rehefa tokony hinana fanafody tana. Eny tompoko. Dia tonga soa aty aminay aloha ny vahiny. Misaotra madama. Izy ry monsieur Mandranto no miangaly vady koa. Dokotera amin'ilay hôpitaly tsy miankina ery andrefa tanàna ery izy. Ay. Dia izy kosa ry miangaly no monsieur Mandranto, clientko. Faly mahafantatra monsieur Mandranto zany ko. Toraka izany koa dokotera. Dia misaotra indrindra tamin'ny fandraisany. Mba hijereo zavatra mba azo aroso aloha kely ty vahintsika ity vetivety ary. Ka ahoana ao tsara ve monsieur Mandranto zany? Ohatrany tsy nahazo ena tampoka zany ny fahitako anao ko. Zany hoe tsy maninona ka. Tsy maninona fa ny zavatra nanaitra kely afotsiny teo. Ilay tovovavy tsara tarehy kely teo zany zanakareo mivady. Tena mialasiny aloha raha somary be fanontaniana. Veriko mbola kelikely mantsy ny zanakareo fa tena tovovavy be ko. Ka tsy zanaka iny fa zaza tsy salama mipetraka ato aminay fotsiny. Zay mivady mbola tsy niteraka. Ay moa. Ankizy narary nisy nanatra teny amin'ny hôpitaly izy iny dia tsy nisy pia izy dia niraisina an-tanana fikarakarana azy mandra-pahitany an'izay mety ho ray aman-dreniny. Fa taizany nahitanareo azy? Sy tany anaty krihitrala tany oniko. Baka vilona vao maraina no nahita azy dia nanatitra azy teny amin'ny hôpitaly iasan'ny vadiko. Njana koa zaniko. Fa leo aloha andeha mahitra ka. Andeha sady ve anao? Mbola tsy nanomboka akory ange le resaka saika ifanaovantsika. Leo riny atao manaraka fa tena mitady hetsika indray zany ny palpitation koko. Miala tsindrina mahitra. Ka sao dia ateriko ary aloha ianao sao matsy maninona eny an-dalana eny ianao fa mbola hitondra fiarany Imengaly vady kokoa ingy afaka mizaha tsara ny fahasalamanao Tena mody reny mety amiko mahitra. Miala tsiny. Ny fanafody fihinako koa mantsy tavelany an-tranoko. Zay aloha fa lasa mbola mamerina fialana tsiny ihany re. Eny ary dia mirary soa monsieur Mandranto zay Arto nga lasa saty le vahiny teo. Ka tsy salama tampoka hono izy dia lasa fa mararina hono ry fontsy. Nanao palpitation tampoka hono izy dia izay ny tsy maintsy midiny. Fa tsy tsikaritra ohatrany taitra be tokoa ve izy teo vao nahita ny kianjy? Hitako mihitsy. Nazako azy ange mba gagy. Ka sao dia mba mahafantatra ny kianjy ihany ary izy iny ry fontsy dia asa re nanadiady momba ny kajy tokoa izy teo fa dia tsy haiko izay antony. Hitanao zany? Eny andraso anontaniana azy aloha raha misy fantany. Ary eo aloha ataovy reto jus mofo mamy reto ka. Ny andro fotsiny ny karakara azy raha tsy hinana. Ahoana koa ary ny zavatra hitako androany reny tsy maty akory kiala kely iny fa mbola mireri foana. Zanatriva reka tadidiny aty hoe ka tsy zay vao tena oloza marina mafy. Aleo mihitsy aloha raha najanona ny fiara fa tena tsy miratso be zany ka. Izany le ranoko teo. Ary sao dia manofy ary tena ohatrany tsy nofy mihitsy iny teo iny fa tena izy dia ny tsiary mihitsy ny tovavy hitako tao hatrany ry maître Fontsy teo iny. Tsiary nofa mandra. Aleo aloha andeha dia eny an-dalana iny izahana eritreretina ka. Ny andro koa dia efa mihamaizina ihany. Ono arkady olo-patatrao anga le rangaha teo iny. Mifaranga izy zany? Le niresaka tamiko taloha ny fahatongavanareo sy miangaly any keoko.
tena tsy mahalala ninina momba niny olona mihitsy monsieur Vonjy. Tsy mampatsiahy zavatra aminao mihitsy ve fahitanao azy teo? Hinao koa momba azy tena ny aza tsy tadidiko mainka avy izay olo-ka afany very Vonjy. Iza ny mahalalako? Fa nga tsy mety raha tsony izy dia anontaniana ny fantany. So koa mba afaka manapetsika amin'ny fikaroanareo ray aman-dreniny kajo ohatra. Mpandraranga irendry miangaly fa tsy hoe olona tsy misy atao e. Aiza no anana ny fotoana amin'izany? Izay indrindra ny antoniko. So mba misy azony atao ihany. Na dia hoe resaka serasera fotsiny ihany azako. Tsy hiasa saina amin'izany ho ary eny. Izay indray ary toy ny antso amin'ny andro alina toy. Efa vetivety hoe. Allô? Maître Vonjy ihany. Miarabanao tompoko. Andro maromaro izay ny lasa ilay nifanianako tany amin'ny maître amin'ny vatsy efa tsy mora nanisako vaovao foana ry zareo hatramin'izao. Dia midika ve izany fa tsy misy zavatra dahorana momba ny tsiaro. So diso fijery kosa ry fa tsy izy ilay hitako tany ambanivohitra e. Na izany efa enjehan'ny eritreritro dia lasa mahitantso fahita. Tena mila marinika ihany na tsiaro iny zazavavy iny na tsisika. Raha tsy izany tsy lamina mihitsy ny eritreritro. Tranona eny faravarana misokatra teo. Efa Vonjy ary mbola matory. Dia izy izany ny hamoatra ny vao maraina. Ndaso aloha jerena fa so dia mpangalatra ihany izany sanatriany vavako. Tsisy olona kory ary atoko. Ndaso indray hoe jerena eny an-tokotany. Oay, izy nitsorika be iny. Tokajy, fa hoaiza ianao? Tapitra ny tafabolana dokotera Mengaly. Hoaiza hoay ianao? Andeha. Kaja. Tsy te ho vezatra ho an-tokantranonao dokotera. Efa nampatsaha ny vadinao maly fa efa tapitra fotoana ahafahako mijanona atao aminareo. Nga niresaka taminao Vonjy? Jereo fa misy taratasy napetrako anao eo ambony fandriana eo. Dia mamerina fisaorana ao anao hatrany. Izay efa mandrapena dia tsy foranao ahita izay tetafiko. Kaja, andraso aloha e. Veloma dokotera. Fa ny tsara izany izao maître Vonjy fa lasika aziko. Fa lasa ahoana? Lasa arak'izay ny lazainao taminy. Lasa ahoana indray moa? Ka tsy efa izany kosa ve moa ny fanarahantsika e? Dia tsy mba mampitsetranao akory izany izy tsy manakale iny. Aza dia faly ny amin'ny metsiny afoana renao ry Mengaly fa efa teny ny fanomezana ny antsika. Nangataka 2 herinandro ianao dia nanaika. Tapitra tsara izy izao ny 2 herinandro. Dia ahoana indray ny romotra rehefa mampatsiahy azy aho. Raha sitrana tsara izy. Tsy nampanina izany fa mbola very tadida inge izy iny ry Vonjy. Na very tadidy na very tadipotra tsarako fa izay ny fanarahana dia ny fanarahana. Tena ratsy saina ianao ka fo vato mihitsy. Ok izay ka. Lasa sika indray nitotra amin'ny famaly eto. Sako lehibe mifanditra aminao. Ary hoaiza ianao? Mendrika nikajiko. Inona? Maninona mihitsy koa raha tonga dia atambatra ny karandoanareo e. Mana fotoana. Tsy vavanao any tsy rarahako e. Anenjika nikajy fotsiny aho dia izay. Tsy mahazo mivoaka eo ianao. Satria nahoana? Sahy mandingana eo ary raha mbola teverina amin'ity tokantrano ity. Lasay sary kajy. Tena mbola tsy fanena taminy mihitsy anefa efa lavalava ihany izay lalana vitako izay. Sanatria ve dia ny zavatra nahazo azy tetỳ an-dalana tetỳ. Sa lalana fanandianany. Ny andro ny efity mitanika dia mitanika. Mary raha tsy hotorany hafanana any iny. Ina ary izany tankorona nyretsy olona etsy amin'ny arabe rehetra izany. Tsy accident ve io? Aleo aloha hajanona ny fiara e. Sady misy manakana koa izany. Madame, mba io mamonjy hôpitaly madame ilay vehivavy voadona moto ao fa tsy mahasiaro tena. Lantro, ampidirao tao anaty fiara izy.
Ary tokazy raha mora fa somidona ny lohany asa tonga olona izy fa azo rivotra ilay varavarany dokotera aleo fa jereko izy oay tena maratra be ny andriny fotona mafy mihitsy angamby izy zany kajy mavesatra be loko dokotera Mengaly fotona motivotehony ianao tsy voatona fafana be tamika fotsiny teny karaboka tamintany ny ara-tsy hotomotoana tonga n'ilay mpitondra ho nenjera ilay lohako ny tona mafy tamintanga mandrisakaka na tonga tsy natsiaro tena zany ary fa naninona tampoka teo indray ianao kajo maninona ianao tsy kajo zany fiantsoana azy dokotera fa tsy aro tsy aro andriany manana ny tena anarako tokony tsy nanaraka taty ianao dokotera tokony tsy nitady atsony ianao fa nahoana ianao manao ambany zavatra ny tokantranonao noho ny amiko satria tsy nandra ny saiko aza vofotoana fokely iny nandozanao ny tokantranonay dia fresady nanjoanako fa raha azoko tsara efa niverina tanteraka zany fitadidianao ia efa niverina tanteraka ny fitadidiako ozy dokotera malahelo ny dadako mety sahirany ery zao izy any mitady ny kosa dia hoe ny varilavo izy satria lanaiky tamin'ny fitadiavana tsapako loatra izany vesatry ny hoe very zanaka izany azoko tsaina loatra mahatonga famoza-po mihitsy raha ohatra tsy voafeo ny alahelo fa mivavaka mafy tsika mba tsy haninona ndrainao aleo andamina programa ampiasana dia hiaraikatra ny tanarivo tsika hitady azy zany moka mozay tsy aro tsy mety amin'ny fahasalamanao nge mitomany ela be ohatran'izao mitomio tsy aro taizana rivery dokotera ka maty tokoa ny dadako matotsy miverina tantatranotsony nandriry izay fotoana tsy nahateo anazy zay dada raha ny fahazahoko ny tenin'le mpiray vodirindrina taminareo nresantsika teo aloha dia mbola nitady anao anoany foana ny dadanao mino fa any any izy ka mety hoe lasa lavitra fotsiny dia izay mbola hoe tsy natavaverina azy hatramin'izao efa naposiko mihitsy fa hifahalavo amin'ny toka izy anazay hitako asaka mandeha tatatra na sanatria ny finoan'ny olona ianao koa zany dia efa mieritreridratsy ery misy eo mandrato ny fototr'izao rehetra izao sao dia ny finoany ihany koa raha ny dadako tena tsy naposiko olona manana ny maizy azo ohatran'iny akino vita zava-doza mahatsiravina oatra izany ve izany na mahamahana azy tamin'izy le nahita ndrita ao an-tranonay iny tena tsy vanina ary tsy ataoko vita moro izao indrindra fa raha manininina any koa ny dadako hitandrimo ny trano monsieur Mandrato laza ny polisy nisamborana azy mantsitsika raha hitandri ny trano fonenany tsy hitako ny trano fa nitoeram-piasana ny vandro no hitako ndao ary alohany amin'ny polisy dia hoe teo sy atao avy eo tsy mivonsika eo azy so mba afaka miakatra tian'ny renivohitra izy anampy antsika maître vonjy mandrosoa ianao maître miarabanao monsieur Mandranto salama mialatsiny fa manelingelina amin'ny ora fiasana tsy misy tsiny ndrery maître ka midera amin'ny lalindalina dia mahazo toerany misaotranao ka inona ho no vaovao mbola mamerina ny fialahatsiny ihany aloha noho iny fodiako tampotampoka tany aminareo iny tonga tsy nampilaza koa mantsy le aretina ka lasana ny nimba programa tsisy tsiny re monsieur Mandranto ka aiza ho aiza moa zany zao le raha ady tany saika ny fampiresahanao tamiko tamin'iny efa ela matsy ny saika hanantona anao fa mbola raikitra kely tamin'le fampodinan'le kialakely hitanao tao amina iniko raha tsy lasa mihitsy iny tsy afaka niakatra tatya efa tsy ao aminareo tsony izy zany hoe efa hita zany ny fianakaviany mbola tsy nahazo ny vaovao momba ny fianakaviany mihitsy zay hatramin'izao
tsy maintsy nalefa nefa izy satria efa maro loatra ny zava-bitanay taminy. Fahasalamany koa tsy hita be niany fa de vola melany foana. Dia aiza zany izy am'izao? Tsy fantatro soa fa de hoe nizotra nakaty Antananarivo daty fotsiny lalany farany. Fa toliana be tamin'iny tovavy iny mantsy ho ianao e. Fa misy inona? Fantatrao nga izy iny. Mahita raha. Aza tapahanao aloha ny teniko e. De aza mezaka manafina ninina amiko ianao fa arako daholo ny fihetsika tao an-tranonay ireny. Momba izany indrindra ny tena niakarako aty andrenivohitra resaka aminao fa mikorontana no fisin'iny tovavy iny tokantranonay sy mengaly. Tsy azoko tsara ny tianao lazaina. Nanaraka n'iny tovavy iny aty andrenivohitra ty mivadiko. Efa ndarako mafy izy fa de tsy nanaiky fa de mbola nisisika ihany. De mihevitra ve ianao fa nakaty amiko le vadinao ka? Tsy zany ka. Fantatro fotsiny fa mahafantatra n'iny kialakely iny ianao na de minimy manafina marina azy. De mba miangavy ianao laza ao amiko izay marina fantatrao. Fa izy iny zany tena tsy mahatadidy an'izay lasa ntsony mihitsy. Raha ny fahalalako azy aloha de zay mihitsy. Mampalahelo zany. Zany hoe efa olo-pantatro ny rain'izy iny. De aiza? Mampalahelo nefa taoriny tsy fahitana n'iny zanany iny de lasa dala tanteraka le rangahy. Lasa dala? Nireny teny izy andro vitsivitsy taoriny naveriny zanany. Avy moa de tsy hita popoka. Tsy re maty tsy re velona. Ary nireny de ny fianakaviany sasany koa ho aiza? Nireny tsy haiko koa. Le rangahy ihany mantsy ny fantatro. Ary no ahitanao ve ny tranony? Tena tsy misy fantatro ny momba an'izany maitra raha. Miala tsiny a. Sotranao ary efa tena zava-dehibe izany voalazanao zany. De miala tsiny da nanelingelinanao tamin'ny asanao fa zavatra maika matsy izy ity ka de tsy tiako ilona be. Very andro ty fotsiny ianao raha maitra raha ikaroko an'iny adaly iny so everinao fa nosy kely toy ny ravitsofina ary ty Antananarivo renivohitra. Tsy aleo moa toy izay tady fanjaitra anaty milolo misavovona. Fiza koa zany olona mandondony zany e. Oui. Polisy. Io sefy tonga de sambory Mengaly? Fa olo zao raha matoa mengaly Manaraka na ianao zao any am'brao fanazana. Miandry kely ontsika aloha izy ny tompony andraikitry ny tompo fa ho avoakany eo ny rainao ry tsiaro Vonjy Ahoana? Fonaky tena tsy nety reny nataoko reny. Azafady moe nety ny foko loatra de nandratra anao. Be fitiavana loatra ianao ry Mengaly. Za no mifona aminao satria nanao izay nampalahelo anao. Ratsy ny fikirizana nataonao tsy mivoaka izao marina rehetra izao. Ratsy ny drikina tamiko ianao tsy fantatra ny tena marina momba ny tsiaro. Indrindra fa nieloka be vavana natao monsieur mandranto tamina. Eny na izany aza mba diso koa tsy ny ianao. Avy aloha izany hivalilany Mengaly efa mivaly izao niezaka rehetra. Efa niverina ny fitadidiany tsiaro ary efa hita ihany koa ny toerana misy ny dadany. Eny misaotra an'Andriamanitra tokoa aloha. Fa ny olana vaovao koa zao de tia dadany tsiaro lasa daly ity. Sady io fa nisokatra le varavarana. Io mona baki-tanana antsika koa le rangampiandraikitra ny tompo fa andao aloha anatony. Dahoandry manatsara ndrery tsiaro so de etiketiko eo indray de berany maso be eo. Eny rery dokotera. Ao midira. Dada. Fato Te zao ve sisany afaranao ry dady tsy fantatro tsony Zaho ihany angety tsiaro le vavy tokanao mavaly tsara re ay olo loatra mandre avy ianao ry dada. Okizay ry tsiaro atsaro amin'izay ny ranomaso indrindray ny famonjeny eto ka
Maraha loatra dokotera. Eny fantatro izany. Tianao ohatro foana izany izy mandrapasitrany. Mino aho fa tsy manombany zavatra ny fitsaboan'ireo marary ireo ny mpitsabo ato. Efa miado amin'ny fasitrana andreo fa samana foana. Rehefa sitrana izy iverina tsara ihany ny saina. Tera tsisana tsoa izany izy dia ahoana? Manana fonony. Matositra mitsabo dia manatena fasitranana. Sa tsy izany? Tena tsy kesaiko izany dokotera. Marary loatra. Iarahan'ny aiko. Izay indray. Ty aloha misy rano amin'ny tavoahangy dia sotroy. Mendrika loatra indrika soa nininy eo indray. Izay fa maneno ny lakolosy fanairana. Mitapitra n'ireo famangina. Andeha. Ndana tao veloma amin'izay tatanao fa andeha tsika. Izay Ninina zava-misy ainasika dia atao fitsana foana fa tianao foana dada. Asa miranao irery izany. Mamango vanganao aty foana fa aza manainao. Sitrana faingana dada malalako. Any a. Misy fanontaniana tiako apetraka aminao ry tsy aro a. Hoe ahoana izay? Mialatsiny aloha raha ohatra hoe hafahafa le izy. Apetra ho fantaniana fa valiako foana raha toa ka nanako valy. Tsy aro a. Tena raha indri ve bary? Tena izy ve ny raha indiraka indri? Ie, izy ny raiko. Fa natsiaro saina sy nanana fitadiana dia izy ny efa natsoko hoe dada. Izy ny taiza sy ny kolahatra amin'izay. Ary ny anarany no misoratra ao anaty kopiako. Ary azonao tantaraina amiko ve momba ny renao? Zavatra tsy tiany dada ny resahana tamiko mihitsy izany dokotera Mengaly. Fa inona hono ny antony? Tiako loatra. Na ny endrika izany reniko izany ary mbola tsy tamin'ny maso kokory. Enona dia tamin'ny sary fotsiny aza. Ny anona ambarany tamiko dia nafoy ahy io reniko. Ary nanadiny ny fisiko tanteraka fony aho mbola zaza. Mampalahelo koa izany. Fa zao, sarery sisa. Sady tsy reny tsy ray. Dada moa vidiana sony. Zazany anazy ity tsy fantany. Anomboka indray ndry. No avy mpanjinina ary tsy aro a. Andriamanitra tsy mamela antsika eo rery izany indrindra fa ao anatin'ny ady mafy toy izao. Sa ndry tsy matoky azy? Fa le izy nge na ny fisiko izao aza ave kosa dia tsy efa mba manamaivana azy io kandry. Eny e, marina izany. Misaotra tsy mamela rery dokotera. Ao fa midiko ny fananana kelinay ao an-trano amin'ny erako ny vola rehetra laninao tamiko. Sasana tsy moa tsy ampy dia hitady fidiram-bola mba amenoko ny banga fa aza manahy. Efa nafoko anao reny. Tsy nangatahako tambony. Rehefa milamina ny fiainanao dia izay ny zava-dehibe. Atao amin'izay indray terikotika. Ngezina be tao jardin public eto fotsiny tsika nefa ny masoandro efa ilentika. Za koa mbola ho teny ambanivohitra fa tsy afaka hijanona torety. Fa misy evony izany efa miverina any ambanivohitra. Toa tsy nanaraka antsika tsony mantsy izy teoko. Kiny izy avy dia lasa iny izao vao avy tao mitobitsika. Misy raha mbola vonjena hony. Vao maika izao tezitra amiko ny vadinao. Ie, za mivaky lohan'izany dretsy a. Azy ve tsy efa izany foana. Fandraso tokoa. Raso ty telefony ty. Ataoko iny ty. Telefonina fanaovako transaction izy ty e. Efa misy puce ao anatiny. Ampiasao aloha iny dia miantso andreo ihany raha misy tokony fampiresahana. Azavonina mihitsy a. Iny ihany mantsy ny fitaovana ahafahantsika mifanerasera tsaratsara kokoa raha mandeha foana na andro na alina satria tsy maintsy amin'izay ora mampalalaka any etsoko indri. Eny ary mbola mamerina ny fisaorana anao hatrany a dokotera. Ato ianao. Fa tokony ho aiza indray moa raha tsy atontoko an-tranoko e. Dia nilaozanao mihitsy mantsy fa tsy niara-hody tamiko kokoa ianao. Ka tsy haiko hoe inona ny tokony mbola hijanonako any Antananarivoko.
Zanga ohatranao ka andany andro amin'izay zanak'olona tsy misy mpiaretra zao. Dia mbola tezitra amiko foana. Tsy haiko na efa tokony ho faly aho zao na mbola tokony hividy-molotra. Leo be fotsiny aho zay fantatro hoe. Ianao koa? Bof, dia inona hono izany no ataony tsy ary manoloana an'ireny zavanitranga rehetra nahazo azy ireny. Tsy fianakaviana, tsy namana, tsy izay anterana fa onjonjo samy rery. Dia sare, soa azy izy fampanisany trano io fa raha tsy izany angamba. Tena tsisy ny alovana akory kala kely iny. Dia tokony mba manome vola kely ho azy ihany kosa aloha tsika raha izany ko. Manina raha andefasana vola izy e. Izy aza moa kay tsy manana na dia telefona azy ahafahana manao mobile moneko. Inona koarina tonga mifonjy mba hitsetra ny tsy ary tampoka teo. Nevreny izy tato tsy nanana ny fangorana akory. Ary to lasa saina be enao. Manina? Vela ho any fa ohatrany tamahaverivery sainanao fotsiny indray le resaka ka. Makizitina koa ianao ty ka. Tsy kizitina fa mba mitady marimaritra iraisana fotsiny sheria. Tsy miasa ianao rapitsy hoe. Dia maninona raha mba mandeha mivoaboaka an'indray tsika. Mba te hanala amoamo mantsy fa tena mavesatra loatra ny lohako nandritra an'ireny zavatra ny seho tato reny. Zaho anao zindre? Mety ka. Sady elaela kosa atsika tsy nampiaraka. Izay nge ho ahy e. Aiza le taloha isaky ny faran'ny herinandro. Nefa vao tonga tato mitsika tsy ary dia... Ia, veloha amin'izay izany ho anika aza tamberina tsony. Ary aloha mba fino mafy fa manina anao loatra ka. Mba manina ihany. Avy areto atratako ny vadiko e. Tsy mba napoiziko ohatr'izao mihitsy ny fisotro ny lalam-piainako. Tafaverina tatrany any aty nefa tsy misy nizaniza intsony. Tsy misy hohanina. Enina dia rano sotroina fotsiny aza. Dia efa mandry fotsiny indray izany anio alako. Tena zonga mandatsona hoe vatoko boribory. Kivy azany ka. Misy miansa. Toko teo amengaly angamba ty. Andraso hoe. Allô? Allô, tsiaro. Dokotera Mengaly anikia. Manao ny diao. Salama tsara dokotera. Miaratsinika izao vao afaka miantso a. Vonjiko teo akaiko foana dia tsy afaka nikofoka mihitsy a. Tonga soa te ambanivohitra tokoa ahy e. Kosa? Tsara izany. Zaho vao avy nandefasako vola io piosy ampiasaindry io. Ny daty sy ny volana naterahindry ny mot de passe. Aza miavava fa alaivo izay vola ilaindry ao. Dia izao koa. Teo izay ny fianarandry fa andefa vasoandry foana isam-bolana mba hananandry fahafana rabola. Fa tandreny fotsiny fantatro vony izany rehetra izany Eny ary. Inandray izany mampisito izany. Aza manafa raha mbola eto tsy aveloka tsapa fahambakana izany ianao. Misaotra dokotera. Izay aloha tapahako ty antso ty. Mamerina miantso ianao avy eo. Eny tompoko. Oay, saika diniko. Rehefa misy zavatra ilaina na misy olana dia rappelle-moi fotsiny alefa fa izay ihany miantso Izay. Eny ary. Dia misaotra indrindra dokotera Mengaly a. Ary aloha izay iray samy volato izany. Daty sy volana naterahako ny mot de passe. Fa ahoana moa nahafantaran'ny dokotera Mengaly ny daty sy volana naterahako? Andraso hoe. Wai, io tokoa fa ny sokatra. Ary toa vola be. Telo etsy be izao. Nefa namerina ny antso indray izy. Allô? Allô? Nisokatra ve le kaonty? Fataizana nafantaranao ny andro sy ny volana naterahako. Nisokatra ihany ve ho aloha le kaonty? Ie, nisokatra. Ampiasao ary le vola dia vidy amin'ny sakafo sy zavatra ilaindry rehetra. Raha sanatria tsy ampy dia ilazao andefasako fanampindray. Fa le fanontaniako nge. Tie, tapany le antso. Mengaly,
mangeny andro i. Avy nitomany angandry izany. Fa misy inona? Tsisy inona ka. Makamaka rivotra fotsiny a. Ka tsy efa voky rivotra zany. Na hoetra amin'izay ary efa mangatsika. Za mbola tsy te hiditra ka. Jereo fa mitsangana be volo-tanandry. Ao are, anao veloha ty akanjo mafanako ty. Misaotra. Fa inona ho an'ny olona miangaly? Nisy teny nataoko nampalahelo andrianga? Tsy maninona avonjy a. Mba efa ampizarao izay mavesatra kira misy manahirana fahazazatra amin'ny zakariry ohatran'izao a. Za angeto foana no anandry e. Eno a. Voaraiko izay fa leo amin'ny manaraka fa tsy izao. Dia tsy vonona tantara niny namiko mihitsy zany ry izao. Ty fa nilasaiko anao fa tsisy ambara nefa ianao mbola misisika manontany ihany. Manjeraka. Izay indray ianao le masika be. Ianao masosotrako. Be siso be. Andao ny hatrany fa tsy tiaka rivotra tsondray aka. Tsara ery izany toerana izany. Mangingina sady madio ny tsy dia be mpandeha koa. Tena mahafinaritra ka. Satroko foana hijanona eto. Manao ndry? Variana be ndry izany a. Afaka mipetraka eto akaikindreo iza? Mipetra fa tsy maninona ka. Somary gaga fotsiny aho nahita ndry mipetratra ery tsy misy namana dia izay no nanatonako. Ny ako aloha no anarako e. Ary ny andre mba iza? Fa mahafantatra ny ako. Izany indray Tsiaro. Tsiaro? Varotafa resaka amin'ny Tsiaro koa zany ko. Ary tsy miavona kosa ndry. Mahafinaritra be. Fa manao inona ty amin'ny mangingina ty aloha ndry raha tsy madiso e. Sa miandry olona. Toerana tsy dia be mpandeha mantsy ety dia izay no mahatonga manontanyko. Avy namanga ny dadako dia mba makasaina kely eto aloha e. Sady mangingina raky ny teninao koa dia mba mampahazaina tsara. Ay moa. Soa ihany zany ndry fa nakanaka rivotra tetiko. Raha tsy izany za tsy nahita ndry. Tiazoko. Mba mila namana re ahy. Raha tsy diso efa mpandeha matetika aty zany ianao. Mazava ho azy. Karazan'olona tsy dia tia mifampipetapetaka aman'olona. Ny hera zao mba namako ka ataoko tampina mihitsy ny sofiko rehefa mankafy azy eto amin'ity toerana ity. Izao zany nitondranao an'iny kasika be iny. Tia mihaino hira koa angandry? Tsy dia mpankafy loatra fa mihaino indraindray. Nefa nge ny hira dia azo atao namany. Indrindra rehefa mandery iny. Za zao na matsiarotsiaro rery aza dia tsy mba mitahiry vesatra zany rehefa mihaino mozika. Ka samy manao mahafinaritra azy io koa. Fa za mahatsapa hoe drio koa nge mila namany. Sa diso a? Tsy aresy lahatra eto ianao fa leo andeha amin'izay. Sa ohatratra hariva tio koa. Fa aiza moa ndre moty? Ataonao iny? Za nge ka vao teo fantatra ry tovolahy. Miala tsiny aho fa ohatrany tsy malala fomba tokoa. Mba te handray andreo namana fotsiny aho mantsy dia izay mahatonga mamotipototra. Fa polisy nga ianao nananjo mamotipototra? Ao moa e, azafady ho aho. Raha mety mba mehoary numero an'ny telefônina anao rehefa tsy tianao fantarina ny adresinao. Tsisy agnesa zany. Andray kosa. Lasa fa eo ianao ka. Iza koa ary zany olona mitady anazy zany. Azo toa mbola ianao indray? Bedindry ve zao za? Fa anao inona ty an-tranoko aty ianao? Nanaraka zany ianao teo? Nanaraka ndrea rehefa tsy nahazo ny numero an'ny telefônina ndriko. Mba te ahita ny tranonareo ihany koa ny ahy e. Mba ahafahako mamangy indrindray amin'ny manaraka. Dia izay ihany. Tena adala mihitsy ty. Ka efa hitanao zany zao ny tranoko dia ndana amin'izay mandeha. Andray, dia tsy ampandrosoany trano kory ahy zany. Tsy azoko ange. Efa nandositranao eo mbola narahanao ihany. Ka za nge hoa teo namandry e.
aza matahotra fa tsy anadalandria akory mino andry fa tsy kisendasendra ny fanenantsika teo fa tena efa sitrapony mozika mihitsy. Inona koa zao ny dira mozika amin'izany? Oye, ary taona angovotra tampoka sa mangatsika? Midira re so sandray no azo tsy mety raha matiny atsika tenako. Misaotra fa adindray any ianao mijanon'ato a tsy azo itokona namantsy atatraniko fa manjary matamana sady ny andro efa hariva. za angamo mbola bedy raha mody alina amindry. Za kosa angamo nanontany hoe bedy ianao sa tsy bedy raha mody alina be resaka petrapetra misaotra ahoana oa petra dery zany ndre. Ie dia manana mpanampy? Tsy manana. Zahay zany tsy mampitovy atsikako. Za koa mantsy mipetra dery fa manana mpanampy fotsiny. Fa za manana zany dre any amin'ny mamanay any ambanivohitra izy ireo no mipetraka fa za rery no atendrenivohitra. Tsiaro fa manino ndry zany? Mahafesatra be tampoka teo lohako. So dia tokony hamonjy fandriana ary. Aiza ny efitrano fa Andriamanitro tena safotra ity. Dia inona no ataoko? Ny ako misaotra ny tompo na tsy aro tena ihany ndry. Efa nanao ahoana aloha ndry zay? Oe aza maika ny arina aloha fa vao teo angendry ny safotra makahina tsara. fa amfiry sao amin'ny sivy sasany alina. tena tafatsy zana taty amiko nge zany ianao ka ataoko ahoana kosa moa ny andao andria ao anatin'ny tsy fahatsiarovateny ary tony solo ny akanjoko misavasavainao zany ny armoarako. Ka tsy hitako ange zay natao andry tobako raha mangatsika ndry fa zany mantsy ny fanaon'ny olona rehefa misy torana dia lena daholo ny lamba rehetra teny akoditra ndry. dia anao ve nanolo ny akanjoko? Fa tokony ho izandray ary tsy maintsy nysoloko ny akanjo ndry satria lena tsy nisy nyraisina daholo le nanaovandry ankeo. Loza marina. Inona ary ty hitataitra be ty? Tony re aloha raha anao ndry dia afaka mikarakara sakafo andry ihany atory ty mihitsy zany ianao raha velandry fandroany ihany enganeka tsy androtsony ny ohatr'izao fa tena mahamenatra ka voaboridana mihitsy veranga ny olona vao tsy mahatsiaro tena kely. mihaika zaika misaotra ihany na dia zany azy Way dokotera Mengaly tony akatra ty andrevohitra dia tsy mba nampandre akory hoe ho avy. Manahoana aloha tsy aro mahazo mandroso fe way tokoa mandroso dia mahazo toerana. Misaotra raha lehibe na hividy fanafody ety andrenivohitra dia nanararoatra nitsidika andry nga tsy salama no ohatrany hoe atsatra be zany. Nanao salama kely izay alina fa efa tsy maninona intsony ka. Tena raha rery tato? Isaka izy namako izay nanampy anahy vao teo azy izy nilasako. So dia nanao reraka be kosa indry aleo ndry akanapanampika. Tsy maninona re zany fa zay ireo no mahazo andriko mbola tsy maninona ahoana indray sady tsy mety amin'ny fahasalamandry io le mamisa tena. Mba olona ohatry ny ahoana rohatra re ianao ty dokotera loatra ny rehetra ihany dre mba tia hanampy anao fotsiny aza be fanahina fa ekeo fotsiny zava-misy zay. Tsy
Efa tezitra indray ve zo monsieur vonjy amin'izao fijanona ny dokotera aty amiko izao? Fa manina moa tokony tezerany, asa ngeny le ako aty. Mahasika loatra nge vadinao iny dokotera e. Tadidiko mihitsy ilay vava nataony tamiko izay. Tsotra ny teniko aminao ry tsiaro. Mialahy ianao ny tanonay fa efa tapitra ny tapabolana ny angaviany vadiko anao. Ary aza manandrakandrana ny iverina ty tsony fa ataovy ampy anao ny nanakorotananao ny tokantranonay. Leo be anao a. Olona tsy aniny ianao dia mahavita manodina ny sainy miangaly. Aza miseratserana ty aminay tsony mihitsy fa mitondra devoly. Efa niova izy ry tsaro taoriana indray ny trangan-javatra nazo ndrisy ny ray indry ireny a. Mivoatsila azy izy ny laza tamiko ny tokony hanampiana-ndry. Monsieur Vonjy ve ny teny azany? Mety amafany ahako fotsiny ngamba ianao dia mody mamorona an'izany io. Ny tena marina izany. Ny andrefa saroko saina. Allo Vonjy? Tena tsy tafody atao andro le tsy a. Hitanao? Misy marary mila famonjena maika ty amin'ny hôpitaly dia nandray an-tanana azy a. Ity maizimaizina mihitsy avao tavaverina fa mbola mila fanara-maso be mihitsy mantsy ny ato. Le marary. Eno a. Ezaka tsy ho tratralina be fa zamanahy ela. Okey. Bisous. Izany hoe lainga daholo izany lazainy ao tamiko teo. Vao teo ianao nanazava fa nakafanafody ny akaranao taty Andrenivohitra. Nefa zao indray ianao milaza fa mbola mitsabo marary mila famonjena maika amina hôpitaly. Tsiaro a. Mbola miangavy hatrany a. Ikio fotsiny zava-misy dia aza be fanontaniana tsony moa e. Adonao Vonjy izay eritreriny ihany. Ka tsy tiako raha tokantrano mikorotana no setry ny fanampianao anangy e. Raha izany ny tabony soa ataoko aminao dia foninahy lanja ny vokatry ny nafafiko ry tsiaro a. Dokotera. Daolotsika ho any am-botika dia vidy telefoninao andry. Le telefona ray taloha iny ataontsika fandefasana vola dia ifandraisandry amiko fotsiny ihany fa le numero vaovao-vovidiana no ifandraisandry amin'izay hoe namandrina izay olo-patatry ndry akoatra. Zay. Eny ary. Ekaiko raha izay no hitanao fa mety. Miomana ary fa andehanao bazary tsika e. Nangataka ny tsy asa mihitsy ho miangaly androany fa tsy hoe akory isy marary vonjeny izany. Izany lazain'ilay mpiara-miasa taminy raha nandalo tao anikeo. Fa lasa izy zany iny raha matoy iny. Tsy maintsy nandeha lavitra izy matoy mitondra fiara. Misy antony koa matoy vonoiny ny telefoniny amin'izao alina izao. Iny efa nandefa mesazy. Aina mailina telefonina indray. Miala tsiny aky chéri fa tsy tafody a. Tsy vita tato aminay ny fitsaboana an'ilay marary dia tsy maintsy nentina ty Antananarivo. Dia izany manaraka azy aty. Rapitso avoverina fa efa tena repotra loatra. Tafandrimandry ny vadiko. Bisous. Inona izao ny laoka mba tena tiantsiaro? Tsaramaso hena. Zany ary tokony tsaramaso hena nge zany ny laokantsika teo fa tsy trondro e. Fa tsara kosa nge ny trondro e. Fa mba anisan'ny tena tiako fotsiny tsaramaso hena. Rasy fa rehefa verina ty manaraka dia izay ny ataontsika laoka. Fa tsy ary ve manana namany? Any am-pianarana daholo ny namako. Dia namana lehilahy sa vehivavy? Misy lehilahy dia misy vehivavy. Efa manana sipa. Dia iza fotsiny ary izany tovolahy lazainy fa hoe ny andrendry tato alina izany ka. Tovolahy izay hitako teny amin'ny jardin public izany dokotera. Mbola tsy tena mpinamina akory ary izay fa voaingana no nahafantarako anazy. Tena velany hiditra ato trano. Ka no zale narary mihitsy na tonga azy nijanona tatiako. Eny na izany aza. Fidifidio ihany ny olona efa neraserana fa ny ratsy ane reto ka tsy kely lalana e. Fa firy ay matokolo ndry io izao e. Dia ina ny fianarana atao ndry ny akatso? Tanao voalohany anglais zao na ataoko eny.
Hay kosa tsara izany. Ary samany dokotera androany mba nametraka fanontaniana ohatr'izany tamiko. Ka mba tia fantatra bebe kokoa mombamomba andre fotsiny ako. Tsy manana fotoana tamin'izany mihitsy mantsika hatramin'izay. Ary ina zavatra tena mahafinaritra indrindra rehefa miaraka amin'ny dadanitry. Yes. Mandeha mivoaka misakafo any amin'ny restaurant dia mihinana chocolat. Ay kondry tika tia chocolat. Tena tia be mihitsy. Fa misaotra betsaka marina tamin'ilay telefona vaovao dokotera. Tena tiako be ilay izy. Sady amin'ilay kafarany mihitsy. Tsisy sorana. Oay saika dinjo. Raha afaka pisy maraina tokoa no tonga eo ilay mpanampinao Tsy naneny amin'ny karotiara hono izy amin'ny valo. Linona ny anarany. Mety tsy ahita azy akory izany fa indriny mandray azy eo Za mantsy tsy maintsy midina any ambanivohitra raha pisy maraina. Ay, fa vetivety kosa ianao dia nahita mpanampy Serasera retsy Rehefa mahay miserasera dia vetivety kely dia mahazo valiny. Dokotera Mengaly Ahoana izay? Mahatsiaro sambatra be aho manana anao. Na tsy nahafantatra izay reny koa za hatrena olona dia toy ny hitako taratra aminao fiadanany zaza aman'andreny. Voakarakara ery Izany ararao tariko fitondran'Andriamanitra daholo izany. Indray ilay mandraty. Fa inona indray nataony ako aty an-tranoko aty? Miarahaba moa tsy vita dia efa taim-bava zato no fafindry. Manao na aloha ndry. Salama ka. Fa inona ho any ataonao aty? Adindry kosa angafa lakamisy ny androany. Ka raha lakamisy dia manino? Ka tsy tazako teny amin'ilay toerana mangingina nahitako andry intsony nefa izany ny andry andry-tany. Za ngafa nao fotoana taminao misery ery anao milaza hoe niandry anatany. Dia izay izany nahatongavanao aty indray. Tsy hoe izany ka. Fa inona azy? Na tsy aro tampoka andrea rehefa nianohira teo amin'ilay toerana neonantsika iny dia niteram-panahaka aty amin'idry. Izany hoe ilay irano enoko no mitondra anaka aty. Tiazoko. Ka hitandre nisy an'izao tao anatin'ilay irano enoko. Za eo ampakafizana vazo mandona aty fanahy no indro ianao mitazako. Dia nefa za tsy nahitandry akory. Sovo kely mihitsy ary ty bandy ty. Amozara aza ve anao azy izany? Fa hono hitanao ve ny lalana makany amin'ny Toby? Toby? Toby aiza? Toby nadalany amin'ny 18 hitako. Fa atao inona moa izany? Angamo tsy marary saina daholo no mandeha. Fa marary saina daholo ahoany? Misy dokotera o mpitsabo-panampy dia misy mpiasa tsotra koa. Ka izany tsy marary saina ka inona moa tokony andehanako any? Ho any ry ara-pitso raha mazoto ianao dia indao hiaraka aminahy. Aterinany angandry? Aza masosotra koa amanga ny dadako nalehako any fa tsaboina mantsy izy. Ay, adala ny dadandry izany. Oay, azafady, marary saina mantsy. Ia, marary tsaboinao ndraiko. Tokony androany no nijery azy tao saingy reraka be dia tsy lasa tantsony. Fa raha pitso angamba no afaka. Ka hoany, hiaraka amiko ianao. Ka izany ve tsy ampatahotra? Eny tsy maninona fa ateriko any re raha pitso raha izay no tiandry. Afaka miandry aty avelany ianao raha matahotra Za ihany miditra any. Ok ary. Eo ivelan'ny vavahady izany no miandry indry. Inona indray izany izao no hira inoko amin'izany? Izay indray ilay hira. Hira nadala ianao na rehefa tsy mahita fa toby nadala angely andehanany. Izay tonga izay angamba linona. Linona? Linona isa? Mamanareo? Kefa hoe linona fa mamako ahoana koa ary. Ankizy mpanampy ato an-trano izany. Veriko fa ilay madama tazako niaraka tamin'ireo maly ireny. Ino moa izany mamandreny? Ata izay no hitanao? Tatsy amin'ny arabe ambadika tatsy. Saika ho aty amin'indry dia nareo andevoaka no hitako dia miverina. Fa ianao ve izany manara-maso Kosy fa... Tsy mamako izany fa dokotera tsara fanampy ahy fotsiny.
vetivety aloha fa nafatra ny linina amin'ny raha tokony ataony a. Hafahafa mihitsy ty zazavavy ty. Mipetra drerony izy nefa misy olona mipotra tsikelikely foana atao aminy. Vao fotoana fohy any tsy taty dia efa nisy olona roa sahady hitako tato. Mahaliana. Nanomboko vinandray moa no misy akinafinafina atao tranaty ro miangaly. Akinafinafina hoana koa fa tsy azoko e. Avy dia tsoranga marina momba ny dianao maly a. Orvonjy a. Tsy efa nilazaiko taminao fa nanaraka marary tany an-drenivohitra dia izay tsy nafahako mody. Tsy haiko hoe marina ina indray ny tadiavinao teneniko ankoatran'izany. Dia tsy maintsy hoe natory tany. Ka za dokotera nandray tanana azy indray ve izany tsy tokony hijanona hozy izy ianao ka. Miangaly a. Nandalo tany ampiasanareo a fa tsy nisy resaka marary izany ny alanao tao. Karaha nangatakandro tiasana tsy voatery ilaza mihitsy Brian'ny antony. Tsy azoko hoe inona le mampiahiahy anao. Tena niova rangahy ianao a. Ary tsy vo izao fa hatramin'ny nahafantaranao an'ny tiaro. Efa fantatro fa tsy maintsy tonga andray ny resaka. Ka marina sa diso ary nieritreritro hoe korotana foana ny enantsika mivady hatramin'ny nahatongavan'iny zaza iny tato. Ianao lasa manafinjavatra amiko, mavita mandeha tsy mampilaza meloa. Zao koa tonga hatrany amin'ny tsy fodina mihitsy. Fa voamaly ve aminao ny tsinody noho ny fitsaboana marary. Tsy efa iainantsika ato foana ve izany? Ianao mihitsy mamboly misavy ao an-tsainao. Efa narahako ny teninao momba ny tiaro. Mbola mitady zavatra filana kisamika any ianao. Ka nataonao ihany natonga anao an'izany? Reraka rivonjy a. Efa zarara natory alina. Tonga atao trano koa mbola tsy hainainao kitakita. Leo aka dia atory fa eo ianao. Aza manany amiko tsony ianao sy data fa efa milamina ny fiainako a. Efa niverina nano ny fianarako eny akasa izao. Sady misy olona tsara fanahy amma matsy ara-bola. Tadidinao ve ilay madama niaraka tamiko tatindray andro iny? Iny madama iny mihay amin'izao. Mandefa vola ho avy foana izy ary miandraikitra ny fiainako rehetra mihitsy. Nakampana koa fa zaho tsy mahazo manao reraka be. Tena mahatsiaro eo anivinao ihany na misy azy arary dada. Sitria nafaingana ianao mba hisaotra azy fa mendrika azy loatra izany. Tafitra sahady ny ora famangina. Felo mandraisany dadako izany. Mandra-piona dia amin'ny manaraka indray a. Veloma daholo nareo. Veloma mademoiselle. Ndao amin'izay. Vita ve? Ia, vita. Ary elaela ihany a. Iraray sisany tsy nandeha tamin'ilay playlist nataoko teo vao niveriny ry. Mba aoka kosa ny resaka iry izany fa mandakinina be ka. Ohatrany tsy mahita lazaina koatr'izany ity bandy ity. Dia raha lasa pira izany dia tsy ho raisindreo namana tsony kosa ve? Aza efa manangona traika efa mba ho lasa artista malaza be. Dia afaka miaraka amiko angendry raha mazoto hoe. Mangina ho fa mahasosotra ka. Zao raha mbola tianao ny fanerasera amiko dia aja no miaraka amin'ny vava ny resaka mozika sy ny redirety fa tena masorena be. Dia tsy mahazo mihaino hira-tsony kosa zany. Ataovy ho ansofinao rery ihany izany. Ary raha... Fa tsy mazava aminao ve ilay teniko teo e? Eny ary, voaray. Tratra ny fiforetana anaty izany ny fitiavako mozika ka inona. Mampalahelo anaka. Maninona? Ka tsy miteny publicité fotsiny izy teo. Andriamanitra, inona ilay zavatra nitoboka teo? Sa ilinona? Nefa anao inona amin'izao andro efa alina be izao? Dia raha tsy izy nefa dia ho izy. Tapaka konge izany jiro izany e. Tsy mandeha ilay interrupteur. Maizina be daholo izay jereko. Tena misy manapisoka varavarana izany. Izany fa mandehandeha ao an-dala tsara.
Matahotra. Andrasoka fa kely varavarana dia taraviko amin'ilay lampe de poche. Zay. Jesosy misy alikola mainty be io mijoro eo an-dalantsara io. Aza manantona ianao. Aza manantona ianao a. Mama! Vonjeo! Nataoko fahatsiaraina mihitsy izao ny andro izany. Mba iza loatra ary ny hitako alina iny. Tsy matotoa kosa no fa tena olombelona. Raha matotoa iny tsy nandositra raha vao naheno hoe linona nakaty any efitranko. Dia naninona nefa ny telefonako teo ambony table de nuit teo dia tsy nalainy. Sany ny telefona ihany nahaliana azy. Andeha ho any an-dakozia aloha na dia tsara ny linona ka tena hafahafa izao. Nanahoana ary izay tsy aro. Miantso azy afa tsy mandray antso mihitsy izy. Impily izay ny antso amin'izao ny libra fotsiny ilay telefona. Tsisy mandray mihitsy. So mararindray ary izy sanatrian'izany. Inona koa no tsy manana telefona dia tsy afaka mitaniana vaovao. Ay ataonao? Saika mainy loka nandrahonao? Ay marina. Efa mibataiko ka. Izay amin'ny fa nakarano sono atao an-dakozia dia izay no nahitako azy. Ny antsolona ngainao teo? Saika antsolona fa tsy azo ilay olona. Fangary isaka tsy ambaratelony dia tena andehanana tokotany aty mihitsy. Zay indray ianao. Nakanaka rivotra fotsiny ary dia natadidy tampoka hoe hay tokony antsolona dia izay no ahitanao ahy eto hoe. Zany moa. Manao ny tsiaro. Salama ianao? Tsara zany. Za koa salama be na dia tsy anontaniandry aza. Areza ilay kasika mila nampatendanao iny tao tsy nentina indray androany. Ka tsy tianao ilay izy dia najano koko. Za nga nandraranao tsy elira fa ilay izy asianao fifandraisana amin'ny resantsika fotsiny tsy tiako. Ka naleko najanona fa sao dia ateniteny foana eo indray aho dia ampasika indrindraiko. Mampalahelo an'andro ety izy. Jereo raha tsy mipitrapitra kely salany zaza very kilalao. Fa naninona tokoa ny telefona indray tsy mandeha. Ny antso indray talohan'ny nandehanana nakaty dia tsy niraisindry mihitsy. Maly koa nandefa mesazy fa mbola tsy mivalindry foana hatramin'izao nge. Very sy ilay telefona koa. Very? Fa very ahoana? Nisy nanafika tatantrano izay tamin'ny zoma dia nalay mpangalatra tato ilay izy. Zany ve? Mba loza koa zany. Dia lasa ny jola daholo zany ny entana lafo vidy tato an-tranonareo? Ilay telefona ihany lasany ka. Ny ankoatra izay tsy nikasihany. Tena mahagaga zany. Ary ndre tsy nataon'ireo jolany ininona. Olona iray ihany angeny tafiditra tato fa tsy mahazo be. Ay ve? Izay ny andro tany ivelany tany no tsy fantatra. Tena tsy hitako izao izay atao fa any anatin'ireny telefona ireny daholo ny numero tokony atsoiko. Ka maninona raha récupérena ilay puce? Tsy misy vola anaovana an'izany intsony nge aty amiko e. Namidy sakafo naisilinina sisa ny ambom-bola farany taty fa tavelany anatin'ilay puce daholo ny vola rehetra. Sao aza tsy nandeha nianatra androany fa tsy manana frais. Sady tsy mety ilay puce na ho récupérena aza. Satria nahoana e? Tsy misoratra amiko iny puce iny no za mbola tsy ampitoana. Fa misoratra amin'ny anaran'izy? Amin'ny anaran'ilay dokotera vavy nanampy anahy iny. Ay ve? Ny olana koa nefa dia tsy mipetraka aty ny dokotera iny fa mipetraka any ambanivohitra be any. Fa nga moa tsy afaka atsona izy? Tsy afaka miantso aza fa izy ihany no tokony iantso raha misy ilana an'izany. Sady ny numero any koa tsy tadidiko. Tsy tao an-tsaiko mihitsy mba nandika azy tao anaty bloc note. Dia inona re ny tokony atao amin'izany e? Andaso. Tia aloha misy vola kely. 2 iny. Eny izao no mba aty amiko. Fa 10 ty ataoko frais mody.
ampiasao amin'izay ilana azy aloha iny a. Eny na dia ataoko teanareo silina fotsiny aza. Aza misahirana rery ny ako fa tsy maintsy mahita vahaolana foana. Ka indri aza ne tia mbola anatin'ny olana tanteraka. Iandro vahaolana aiza vetivety eo indray moa. Raisa aloha ty e. Mavita ny vitany ihany tia na dia kely aza. Iny ary misaotra anao nanampy aho. Efa hery lehibe ho azy zao. Za no misaotra indrindra ndray ao namany. Tena falangy lasa namandry e. Zany. Ahoana ihany ary ny faran'ity fiainako ty. Nasokatra kely teo iny dia zao sady indray. Matsaka rano sy manaza vilia amin'ny hotely zao mba ataoko asoana vola. Mafy le asa fa tsy afa-manoatra. Ary aleo fa tena faingana ny reto fitaterana bidon reto fa sao dia taraiky be ohatran'ilay omaly eo vao tafody. Tena mangotsika izany vatako izany. Aleo misy lohakaina kely eto amin'ny sisin-dalana eto ka tena tsy ho zakako tsony izy izany. Ay e, mivandotra be kay ny tanako. Tsy aro. Dokotera? Fa iny dia ataondry? Tokony teny tamiko indray rehefa lany ny vola fa tsy mamono tena manao asa terovozony ohatran'izao. Efa hatramin'ny maraina ny andro indrita ao an-tranonareo dia ilinona ny teny tamiko hoe mikaramery amin'ireo hotely rindry rehefa amin'ny andavanandro. Ka tsy zany angefa. Miantso indry foana efa tapabolana izay fa tsy mandray ny antsoko mihitsy indry sady tsy mamaly mesazy. Hatramin'ilay numero vaovao aza tsy mahazo. Mialatsiny rery dokotera fa tena tsy tadidiko ilay numero anao. Tsy tatatseko koa ny tahiry azy. Efa ho tapabolana man izay ny very ny telefonina nomenao anahy. Very? Fa very ahoana? Nisy olona tafilitra tao an-trano dia tamin'izay ny nangalarandreo jola azy. Tamin'ny tapabolana? Ieno a. Rantro, dia tsy nataondreo jola niny iny Riseline? Tsy naninanay izy ka. Moa za koa nalako ny antso vonjy. Nosy izany marina. Dia ina koa zavatra nalainy ankoatran'izay? Tsy nisy fa ilay telefonina ihany. Dia izay no antony tsy nananako vola tsony. Najango tao anaty mobily money daholo mantsy ireny vola nomenao anah ireny. Fa izay sakafonay Seline mandritry ny herinandro ihany no nalaiko rehefa maka. Nefa ngery tsy dia misonona tsara ny telefonina rehefa tsony. Tsisy mandray fotsiny. Sa ampiasain'ilay jola? Izay indray aloha tsy fantatro e. Raso indray andramany. Indry izany mandeha foana ilay numero fa tsisy mandray fotsiny. Izany koa ilay numero faharoa. Izay no nahatonga ny hevitra fa ampiasaindry tsara ihany ny telefonina fa indry mihitsy ny tsy mamaly. Ka ampiasain'ilay mpangala azy ange izany ilay izy raha izany. Ndao misy aloha ody any an-trano dia any mandinika ny tokony atao. Ka izany mbola nahatra ny reto ranon'olona reto e. Sady mbola nasa vilisy. Tsy mahazo mibatana itsondry. Aleo hitadiavana olona mihitsy anatitra andreo. Sady tsy mahazo miasa zantsony koa ndry. Efa nampandrimanam-pahefana izany nareo tamin'izany jola niditra tato an-trano izany. Mbola tsy tamin'ny mihitsy izay. Andrekako. Tokony nakany amin'ny polisy any nefa nareo na dia hoe hanao fanambarana fahaverezana mahakasika ny telefonina fotsiny aza. Tsy maintsy makany izany tsika ka. Dia récupérer ilay puce anankiroa rehefa vita izay. Tena menatra anao dokotera. Nariko sady ilay telefonina tsara tarehy vidinao anahy. Rehefa tsy nakasika anareo aloha ilay olon-dratsy dia izay ny zava-dehibe. Za malahelo fidianako afa vaovao indray indray rehefa mandalo botika tsika avy eo. Sady indray tia ny andro.
Teo indray mpimasy vera nga dia tapitra ilay fotoana kely ny arahana izy dokotera Mengaly teo. Mety efa tafaverina any ambanivohitra izay izy. Tasatroko foana hitazona azy eto anilako saingy indrisy. Mba manana ny asany koa izy ka tsy afaka manao an'izany. Fa inona ilay zavatra ioko teo? Totonga dia nisokatra amin'ny varavarana. Tena misy fofona tsy zakako izany. Zavatra vonzeo. Tsy mandray antso indray sy aro efa tramina raina. Sa mbola ny ampianarana. Eganeka tena izay fa lasa mampitaintaina mitsikala kely iny hatramin'izay nilazany hoe nisy tafiditra izay tao an-tranony. Zay koa izay nisy fanandraika. Allô? Manao ny Tsiaro? Elinina? Fa aizy Tsiaro no ianao mandray ny telefona? Maninona tsara? Nisy nakakery ny ahoana? Fa iny izany loza lazaindry. Andriamanitro, andraso fa ndamina kely dia hiakatra ny Antananarivo any. Aza atao lavitra ny telefona fa atsoko matetika io indry Zay falozina indray izany. Iza koa tia miatso amin'ny numero miafiny ity. Aleo raha sy nafasoty zavatra maika. Allô? Miarabanao dokotera Mengaly. Miaraba tompoko. Iza moa zafady? Tsy ilaina loatra angamba mifankafantarana. Mino koa fa efa renao ny vaovao. Fa vaovao inona zafady? Za le olona nakakeriny any Tsiaro kely tsy foinao. Fantaro tsara dokotera fa ianao no miazy taoriana ny tirandray ny toby Zay no antony ny atsoko anao. Finan tadiavinao e? Tadiaviko ve? Voalohany aloha dia mila mikombona tsara ny molotao fa tsy tetateta-pandray ny tany ny filaminana eo. Eny na mivadinao aza. Raha vao tsy manaja amin'izay ianao, dia vitaiko momba ny disim-pakely ity. Azoko izany fa loha zavatra tadiavinao amitsoranao any Tsiaro. 10 tapitrisa ariary. Tsinona? 10 tapitrisa ariary ho aho. Meko 2 ianao anangonana an'izay volo izay. Na tsy izany dia aza manantena na hitany Tsiaro tsono. Allô? Tena tapany. Andriamanitro. Fa andeha ho aizandray tianao no samaritaka be ohatran'izao. Rangahy mitomany indray mena maso be. Fa maninona indray ianao? Mandamindamina kely fotsiny fa io manayakatra ho any an-drenivohitra. Maninona any? Misy olana tsy maintsy hovahako any. Eny fa olaninona? Aza nafenana amin'ny marary anao Mengaly tenenao amiko hoe inona no mampiferitra anao ohatran'io foana? Fona hitazana ho tsy aparatelo izay lazaiko aminao ve ianao? Fa nanomboka viana indray tsy matoky anahy ianao. Vadiko ange ianao Mengaly. Lazao fa mianonao. Misy nakakery ny Tsiaro. Maninona tsara? Niantso tamin'ny numero miafina ny mpanao ratsy teo dia mila vola 10 tapitrisa misy. 10 tapitrisa? Aizanao nanana izany vola be izany? Tsy fantatro hoe eny tsy haiko. Andrahoana mafy mihitsy ilay olona fa vonono ny Tsiaro raha tsy azo ny vola io afaka 3 andro. Ko raha tsy vola ho atsipy any amin'ny WC ko mena olona tsy ny sasatra. Dia fa nampandrempo tamin'ny filaminana ve ianao amin'izany? Nampitandrina mafy izy mba tsy lazana azy izany any ampitandro filaminana. Eny na dia hoe aminao aza. Tena naraka an'izany koa ianao? Kinary ny ataoko inona? Ory Mengaly kidnapina nge izany io resaka io efa betsaka ny tranga ohatran'izany fa voavahan'ny polisy raha izay izany. Tsy afaka nitazona an'izany raha izany ho tsy ambaratelo fotsiny tsika.
ny mpitandro filaminana ihany no afaka metraka velam-pandrikisam-borana izany mpakakeriny izany. Tsy afaka anao an'izany sika hoa, sady voateo ianao ny anina tamiko fa hitazony izany ho tsy ambaratelo. Dia inona ary izany no atao e? Ilalao tanana fotsiny eto izany dia hiandra izay fotoanany. Raha tia mampolotapitra ny tadiaviny dia tsy manana fahefaiko izany ry Vonjy. Na dia mbola baraingo aza ny fomba hitako an'izany lela volo izany. Mba efa nosainao tsara very Chérie ny fanapahan-kevitra ao izany. Tsy maintsy ataoko izay menoa ny volo io na marotako ny lovandrasako azy. Sao aloha tsy maintsy akatra kely any andrenivohitra na hijeriny zava-misy so mikorotanao ilay mpanapony tsiaro. Miverina any aho vao manangona izay volo izay. Maharasy asa ny ato fotoanako sy tongotra amin'ireto tady be mamatotra reto. Tena mikeza be tsy mety mifa. Fizy ianao e? Maninona raha mampiseho tarefa sy manafy ny endrika amin'ny sarotava mainty be iny? Fa alio afa tsy lozanao mivezivezy eo fotsiny. Tsy mamaly akory izy fa za fotsiny no fandrafandrainy. Iza azy io? Dia inona ny anton'izao fakana-kerina atao amiko izao? Ary inona no ambadiny? Nanahoana ilay vola ry miangaly? Efa feno? Mbola tsy ampy vao mitady izay menona azy a. Ka efa rapitso ngely feam-potoana farany. Fantatro izany. Fa mbola tsy ampotrinina ke? Tia mitapitrisa. Tena mbola vola be izany a. Tokony fenoko rapitso io fa misy volan-drasako izay rapitso maraina. Ay kosa? Namidiko daholo ireny firavaka volamenako rehetra ireny. Namidiko koa ilay tany anjara lovako tery avaratra. Ny alo mividy tany io izany andrasako rapitso izany. Dia sahanao ve mivarotra ny lovanao ry miangaly? Ka izay tsy na vaholana ainganako. Sambatra mihitsy ny zazavavy manana anao ka. Tsy nampaninanao akory ny namoa izay rehetra nanananao ho azy. Manambitana kosa izy ko, sady tsara mpanohana. Aleo anao mangina rehefa tsy hanome teny fakahirizany. Efa mila manepotra mihitsy ny ady-tsaiko. Mazam-pino otrotraka eo tsony. Allo? Roapolo minitra sisa andasana dia amin'ny sivy sasany alina dokotera. Minao fa efa vonona an'ilay 50 tapitrisa ariary ianao. Efa ety amiko ity ilay izy ka. Efa andalanao any amin'ilay toerana natoronao mihitsy aho io. Minitra vitsy sisa dia tonga eo a. Sa zany. Efa miandranao eto amin'ilay toerana koa. Fa ianao ahoana moa ngatsy ianao sy tsiaro. Atao vonona fotsiny rehetra fa tsy misy zavatra tokony hampanahanao eo e. Izao a. Apetrao amin'ilay vodihazo efa natoroko anao ilay sakosy misy vola rehefa tonga ianao. Dia mety halavitra avy eo. Raha tsy misy banga ilay izy dia votsotro miaraka amin'ny vavy tsiaro. Mazava ve? Eny ary fa mba omeo alo izy mba horesako kely mba tena tia andreny feony a. Mifatotra ny vavany ka tsy afaka mamoaka feo izy dokotera Maingaly a. Sady mandany kredi zany fa rehefa aveo nareo meony. Ka tsy misy kafa tapitra. Izandray koa zany. Ay Vonjy. Allo? Miangaly, aza matahotra fa tsy irery ianao a. Tsy lavitra fa manaraka anao amin'ity fiara atoriny ity. Aza mikoropaka fa efa hitako ny fiarandry. Taterao fotsiny izay baikony. Misaotra Vonjy a. Hery lehibe ho azy ho fanomananao izao. Tiako ny ianao ry Miangaly e. Tsy averako hiady rery izany ianao ninina mitranga fa aza matahotra. Misaotra Vonjy a. Zay fa bisondry, courage. Latsaka ray mihitra sisa dia baiko ilay oran'ny fanarahana. Aiza ho aiza eto moa izany ny azo ametrahana an'ilay vola. Zay fa maneno. Allo? Tomobilinao nga io mijanona io? Ie za ty. Fa aiza ho aiza ilay azo azafady.
aza mihetsika amin'ny toerana misy anao itsony ianao. Vonoy ny motera dia vonoy ny fara. Dia areto ny jiro ao anaty tômôbilina namarinako fa tena ianao rery tokoa na ao anatin'io tômôbilina io. Zay. Andraso vetivety ary dia aza tapahana ny telefônina. Ahoana koa ary zany. Fa ina ny tena tanjony ty olon-dratsy ty. Mbola ao ve ianao e? Mbola toka, ie. Zao mivoa ianao ny tômôbilina. Dia eto ilay sakosy misy vola. Ajanao ny rehatra ohatran'io ihany aloha ny jiro ao anaty tômôbilina dia aza mitondra lampy. Angela. Okey. Apetrao ampitan'ny tômôbilinao eo ilay izy dia miverena miditra ao anaty tômôbilina ianao fa namarina an'ilay vola aloha. Neny fa misy olona makina izy. Ary ohatra ny olona ray ihany ity izy zany. Samy afina ny sasany. Fa aiza foana tsy aro e. Sotra aloha fa voaray ny vola e. Saingy miala tsiny dokotera miangaly fa tsy afaka ny amelanao irery intsony Zay ny baiko midina ka tsy maintsy taterahako. Fa atao veloma an-tany e. Ao zany mba mitetika ny tsoka nefa vody azo ny tsenaina. Fa ela vely ty adala. Ohatray fa iza koa zany. Fa ahoana kosa zavatra ataony lahy zao. Fa maninona ny firila miangaly. Tsy mifanarahantsika kosa zao Ay ve monsieur Vonjy. Miala tsiny aloha Ramsa fa zay ny vita. Baiko ny anahy fa tsy fiangaviana. Noho izany tsy maintsy nitaterahako. Baiko niza. Tsy tokony anaraka baiko akoatra ny avy aty amiko lahy satria zany nefa fanarana hatrany amin'ny voalohany. Iza akoatra aminy no tokony baiko an'lahy. Ny dadako. Mandrato. Io vadinao io ihany ngeny nahatonga ny dadako higadre. So dia dininao azy zany. Ka rehefa meloka ality dia mendrika ny sasy fa tsy hoe rehefa dadalahy dia tokony angarana. Ay moa zany izy io fa rehefa ianao zany mandika lalàna dia fa fanatsy tankaratra. Mangila. Dia amonjy mivadiko aloha fa tsy haniredirediny lahy eto. Sao no lazaiko alahy raha manino ny vadiko io dia miomana tsara fa anaraka ny ray ny lahany amponjany koa lahy. Jeria, Andriamanitro, tena maratra be ty sady tsy mahatsiaro tena. Dia maty ve sanatry. Raha hoe mbola mitebo tsara ny fonka. Dia ty volo ty zany atao ahoana? Fa inona ny mbola anaraka raha ny laharaha ty e. Mikisala, mikisa fa tsisy karakarako ny vadiko Mengaly maino ana vedry. Mengaly tena fo maika mivoaka be zany rainy misandriny zany marina. So dia adinonareo ary fa nisy ny raisantsika neny fa nataterana zao kidnapping zao e. Fa tsy mifanaraka ny amin'olona vadiko efa azony lazo ny vola dia ento faty any iny fa iny ny tambo fahafahany dadany lahy. Za mbola ikarakara ny vadiko. Tsy manaiky an'izany fivadiam-pitokisany zany kosa monsieur Vonjy Ianao ngeny tena adodony ketrika an'ireny fakanakeriny reny ary mbola ianao ihany koa ny tokony mbola moka ny dadany amponja. Konahoana ianao no miala bala e? Tsy miala bala nataony lahy ny fitiako. Nahoana moa mivadiko ny tifiriny lahy. Mahavita tena zany ny dadany lahy matoa mahasamy vadika tamiko dia fitao rery aminy ianareo mianaka fa tsy mahavita tsony Ay dia zakao koa ary nivokany fa za mihitsy no aporisika ny dada moka ny tsy ambara telonao rehetra any amin'ny polisy momba nireny afera maloto ny arahanareo reny. Ivera ngano tokony gadro. Lasa aloha sady amangy any dada pita ny zavatra nolazainao rehetra. Jerena aloha lahy ty Andrasy fa jerentsika eo raha pitsy ny fikarakarana famohana ny dadany lahy. Fa zao aloha apio hitondra ny Mengaly fa tsy maintsy entina any amin'ny hôpitaly ty. Tena an'izany any moa ka mody mamila fily eo. Ary tiary nataony lahy izy aloha. No fatorako ao anaty alao izy. Avy dia avela ty ve sa atao aiza? Zay anaovany lahy azy. Na ho vonoiny lahy ao anaty kirihitra alao aza tsy olana amiko mihitsy. Tia ny lakile dia andana aloha alay vao fiarako mijanona ry atsimotsimo ry. Angany lahy. Polisy, aza betsy. Ambony ny tanana.
Monsieur Fontsy. Nangataka ny resaka amiko ny ianao. Misaotra anao nanaiky mifangatahako ry tsiaro. Mihaino anao Tena mbola mamerina fialan-tsiny tamin'ny zavatra rehetra nataoko taminao Tsy ihany fifonanao ny atondia aketo fa ihany izay resaka tianao ampitaina amiko momba an'izay fiainako manokana fantatro ao any. Eny, tsy dia manana fotoana betsaka koa fa fantatro ihany fa voafetra ny fotoana ahafahantsika miresaka. Ka leo ary avy dia ho tsoroko efa mahafantatra ny marina momba ny reninao ve ianao? Kasoko ny tianao lasaina. Fantatrao ve ho amin'ny momba ny tena reninao? Efa hatramin'izay ihany tsy nalala azy ary tsy mahaliana akory ny hafantatra azy. Malahelo anefa milaza aminao fa tsy lavitra anao izy ary mahafantatra anao tsara. Fa tsy lavitra ahoana? Efa nilaza tamiko ny dadako fa tsy mipetraka eto Antananarivo izany reniko izany ary tsy tady ary tsy hafantatra anahy mihitsy. Marina ny ianao? Tsy nitady sy tsy niraharaha ny fisianao tokoa izy, saingy mifanena noho ny kisendrasendranareo ary ny fandray avy eo. Ahoana? Dokter Mengalo ny reninao ry tsiaro. Maninona tsara? Miangalo ho any reninao. Ahoana moa ny henoko an'izany? Vao fotoana fomonjy angeny nafantarako any Dokotera Mengalo ka ahoana ny tomponao teny androany fa Dokotera Mengalo ny reko? Izay ny tena marina tsiaro Tsy mino an'izany ahy tsotra loatra Dokotera Mengalo ka tsy nahafoy zanak'izany. Izy aza tsy manana. Mandainga ianao. Tsy marina izany. Zao noho izy tsiaro tsy misy olona anao soanao tsisy tambony izany. Nahafantarany Mengalo ny mahazanany ianao no nanampiany anao foana tamin'izay na dia efa nirarako azy izy. Azonao afaka manamarina izay nambarako rehetra teo ianao fa tiako iraikitra tao andohanao fotsiny fa efa hatramin'izay Mengalo no tsy tianao ary marina ny teninao fa tena tsy niraharaha izay mombanao izy. Tsy miveatakalo lehilahy ny fisianao. Andray ny fisisiany anambadianina nanariany anao tamin'izany. Izay ny tiako ambara fanakonana ny ratsy nataony daholo reny fanampiana nataony ianao reny. So diso hevitra ianao. Averiko foana fa tsy mino an'izany ambaranao izany azo osoranao fotaka amin'ny zavatra tsy marina izy. Tena olona ratsy fitretranao ry Monsieur Fontsy Ny fankahalanao ahy vitako ihany fa nataonao any Dokotera Mengalo ny tena tsy zakako. Mba olona ambony ihany ianao nefa manana toe-tsaina mihiba. Lasa fa za koa ny olona adala mbola nanaiky ny an'ny rediredinao teto. Hotsaronao izany teninao izany rehefa vao marinao izay nilazaiko Tena tsy naposiko Fontsy no havita hiara-tsy kombakomba tamin'ny mandranto nanatanteraka ny reny fakanakeriny any tsiaro dia reny fitakiana vola be reny tamiko. Fa tena olaloatra ry Fontsy so ihany fa mba hafitra soma tsara. Tsy nanitsina ny tsiaro araka ny fahazavana azoko tamin'ny polisy sy nanao fanadihadiana tamiko tety amin'ny hopitaly teo. Ary naninona ary izy tsy mba nandalo ny jery ataty amin'ny hopitaly sa mbola reraka no reny fitazonana ankerany nahazo azy reny sady tsy mandray antso rehefa tsonany tsy mamaly afatra ny soratra sa nefa mba tia ahita azy. Tata, tena mbola ao anaty torimaso lalina izy. Nazavain'ilay mpitsapona andray ateo fa tsy maintsy nampatoriana hono tata fa nisy fitsaboana vaovaona tao aminy. Tena lasa kely ery izy ty. Dada, inoko fa mandray enao na dia tsy afaka maly sy ahita aza. Misy zavatra tiako resana aminao sy dada. Tadidiny dada ve ilay vehivavy nolazaiko hoe mpanampy ahiny? Nisy nilaza tamiko fa inona ny reniko. Tena marina ve izany sy dada? Rifoy amiko ry dada fa diso izany Efa tapitra ny zavazavaiko ny tao an-trano fa tsy nisy taminga tsara ny eny ho tehirizinao mihitsy. Fa tsy maninona.
ny andro fahasotrananao nolazain'ilay dokotera teo mantsy fa efa mba misy fiofana kely ny fahasalamanao ary mety hita vokatra tsara izy tsy ho ela. Mahazo fahasalamana dada, mirary soanao hatrany. Siaro dokotera Mengaly, hitako ihany ianao misotra n'Andriamanitra. Mandroso ianao dia mahazo toerana. Misotra? Manao izay ianao aty? Salama tsara ka. Ary ianao? Efa salama koa ka mivoaka hopitaly tamin'ny maraina. Miala tsiny fa raikitra tamin'ny fianarako dia tsy nandalo namangy anao mihitsy. Eny, tsy maninona izany. Efa salama tsara ianao? Tsy maninona ka. Fa misaotra anao ihany aloha tamin'izay nataonao rehetra e. Efa iango daholo mantsy ny fahasahirananao tamiko nandritrireo fotoana nankanakeriny hareny. Andriamanitra ny hamahasoanao hatrany. Tsy misy tokony isaoranao izany tsiaro a. Rehefa avitra tsy nanina ianao dia izay ny zava-dehibe. Manana resaka tokony ambaramiko ve ianao? Resaka? Tsy tikanao fotsiny ny antondiako izao. Fa tsy marina koa izany hoe zanakao a. Fa taiza na ianonao an'izany? Tsy izany angamba izao ny zava-dehibe e. Fa ny fanamarinanao anazy ny ilaiko. Lazao amiko ny marina dokotera Mengaly a. Tiako ianao na namarina na tsy izany resaka izany. Tsiaro a. Mengavy a. Porofoy amiko fa diso izany. Fona tsiaro a. Dia marina ve izany sanatria? Fona ao a. Tsy fidy no ano ny saraka taminao. Fa tsy fidy no anao ny nanaraka lehilahy dia namelana izy dada. Tsy naposiko loatra. Tsy niraharaha izay fisiko kory ianao hatramin'izay. Tsy mba nitady akory fa variana tamina lehilahy tany. Vitanao nanadinanay mianaka noho izany. Tsiaro a. Nanaovanao sarimetsika teto foana izany hatramin'izay. Izany ny tao ambadika ireny antahanty ireny. Raha tsy saina ianao. Andray, tsy mieritreritra n'izany felifely ary tsiaro a. Nataoko fotsiny ireny mba ontry ny lasanao tsy nisy aho. Aza mandainga e. Na nilaza marina tamiko aza tsy nataonao. Sahanao satria menatra ianao natsoko hoe nieny satria zaza tsy tiana. Ka tsy a. Natao ohatra ny lasa marina taminao aho satria fantatro fa tsy maintsy isy fatezerana amiko noho ny zava-misy ny anatsika ny anatinao any. Tsy maintsy nakahala ianao raha mbola tsy mahafantatra ny tena marina ianao. Izany ny tsy ho zakako. Raha nisy ny olona nentiko ambavaka sy ny saorako an'Andriamanitra ny nahary azy dia ianao. Saingy indrisy. Ay tsy araka ny eritreretako azy kory. Saingy mbola tsy nalala ny marina mombanao azy aho dia efa niahy anao foana ary tsiaro. Niona tamin'ny dadanao ngia vao nahafantatra fa ianao ilay zanako e. Aleo angamba ianao mivoaka dokotera. Tsiaro a. Ndany ianao mivoaka ho a. Dia Mengavy aza miverina ty amiko tsony. Kaza. Mazava angamba izay teniko izay e. Mivoa ianao azafady indrindra. Eny are. Leo ande efa mbola mafana loatra ny fonao. Asa tonona nefa fa eo fonao anao. Mengaly, salama tsara ianao? Efa salama na dia nondrarianao faty azy. Fona Mengaly. Eny, tsapako fa diso aho sangy. Tsy fanahiniko ny nanao an'ireny fa noho ny fandrahoana monsieur Mandranto tamin'ny nanakatranao azy. Tsy izany nanakatra sy fanilalana no ny tsara azy no nataony. Rehefa tsy mazaka famaizana izy tsy tokony anao ratsy. Ka tsy resaka azy koa natondiako aty fa resaka aminao e. Fona Mengaly a. Aza renao moa ay. Tena tianao angiahy e. Reny ve ny profim-pitiavana aminao e. Ka tsy afananoatra aho a. Mbola naleko kokoa sany sotra ny marina tamiko ianao.
dia mety mba afaka nanam-pianona manolanao ihany aho. Toy izay izany natao andreny tena tsy zakako. Ka no nataonao ihany kosa ngeny napriska anao andreny bavadinao ihany avy nefa dia tsy nizaranao tsy ambaratelonao nafenao tsokosoko hatramin'ny fanampianao ny zanakao. Adinonao tanteraka mihitsy rehefa hitanao izy. Dia mihevitra ve ianao fa tsy fantatro izany? Ianao izany niresaka tamin'ny tsiaro sy naza tamin'ny marina. Dia ianao koa ve sanatria nandetika tao an-tsainy fa noho ny fitiavan-dehilahy nanariako azy. Ka ary izay vao azoko fa nanaisitra ny fisiany-tsiaro teo amin'ny fiainako mihitsy ka ny tena tanjonao. Rehefa tsy tanteraka izany fikasan-dratsinao izany dia nataonao koa izay tsy hitiavany atsony. Tena ratsy saina ianao ny vonjy aho. ka raha ny anandamina tsara ny zavatra nge ianao dia tsy nitrango zavatra rehetra izao e. Fa nanafantatra ny zanako aza sy nikasany ianao ratsy ianao ry vonjy aho. Napetrako tamin'ny mahavadiko ianao foana nge ianao e. Ka tsy tsapako izany matoa nanam-panirinana nasaraka anao tamin'ny tsiaro e. Satria izy mifototro ny fanadinoanao aho. Ary vao maika nangatsiaka izany no nahita le vadinao fahiny ianao. Vitanao hatramin'ny nandray an-tanana amin'ny fahasalamany mihitsy moa. So dia verinao fa tsy fantatro daholo ary izany. Misoan-tsiaro raha tena nanaovako an'ireny dia izay e. Mila ny dadana izy. Efa fantatro ny tanjonao e. Efa hita ny zanakao dia nikarakarainao tsara. Dia rehefa sitrana koa izany ny rainy dia hiverina ny taloha. Mandrina ianao e. Mila tsy azo itikisana. Tsy mena mivadika. Tia tena. Soa ihany afa tsy niteraka tamina olona maramara toetra toanao. So dia ianao mihitsy kosa fa tsy tehiteraka tamiko noho ny mbola fitadiavanao an'ireo vady aman-janakao. Dia izany mody lazainao hoe tsy miteraka. Iza mahalala. Dokotera ianao ka tsy sarotra aminao izany. Aleo andeha fa tsy tefa maly aminao tsony. Sakao ireo ny sasinao. Ataovy tsara karakara koa ny marary sainanao e. Tsy ravina. Andray, tena ohatran'ny mbola manofo foana mahitanao sitrana soamantsara ohatr'izao ry dada. Tena faly loatra. Za koa ke faly mahita an'ireo ohatran'izao a. Tena faly mahatsapa hoe mbola ohatr'izao ndrina reny aza ny naso a. Fa dada, manahoana ireo mianaka? Mengaly. Bary. Fa anao inona tika ianao azafady? Tsy aro a. Tsy efa niteny anao ve hoe aza manalokaloka amin'ny fiainako aty intsony e? Ndany ianao mivoaka azafady. Tsy aro a. Fa inona ary ty ataondry? Tsy ny dokotera fa efa salama amin'ny dadanao dia izay nandehanako taty. Arabany ianao ry Bary fa nahazo fahasalamana tsara. Misaotra betsaka Mengaly a. Efa hitanao izy izao hoe salama tsara dia ndana amin'izay ianao mandeha. Dia aza manelingelina anay intsony. Mifona moary tsy aro a. Fa tsy azonao mihitsy ve hoe tsy tia hitanao intsony ahy e? Mivoara nga ianao a. Tsy aro a. Tsy aro. Ao fandeha ahy e. Velomina ry mianaka. Mengaly a. Mengaly a. Tsy aro a. Fa maninona ka ianao manao an'izao e? Olon-dehibe ange iny e. Sady reninao foana inona nisy teo aminareo. Fantatro izany fa tsy ranony kosa nge nataony ry dady e. Rehefa nafoy atsika izy dia aleo koa afoy. Tena mifonary tsy aro a. Tsy ny reninao akory ny diso fa za. Ianao? Fa ianao ahoana? Zany nanasaraka anao tamin'ny reninao. Maninona tsara? Ny fitiavan-tenako nahatonga andreny e. Ary zany indrindra ny antony tsy niresahako azy taminao mihitsy hatramin'izay. Noho ny olana tsy nety vavahady teo amiko sy ny ray aman-dreny Mengaly dia lasa mpisotro toka sy mpimamy lava. Ary lasa namono vady ihany koa aza taty aoriana. Nitoriny Mengaly noho ny fikasehatan-tanana nataoko azy matetika. Ary niverina mipetraka tany amin'ny ray aman-dreny izy avy efa tsy niaraka tamiko intsony. Voavaly volana monjy ianao tamin'izay. Fa taiza izany ilay toerana nipetrahanareo tamin'izany? Tany Atsirabe. Noho ny didi-pitsarana navoaka amin'ny manam-pahefana sy ny didina petraka ireo ray aman-dreny Mengaly nefa dia tsy nahazo mifandray taminareo mianaka intsony a. Zakako ny tsy nahitanao ka nalaiko atsokosoko tamin'ilay mpitaizanao ianao ary
netiko nantositra nakaty Antananarivo. Nanomboka teo dia tsy nisy fionana tamin'ny angaly tsony na izana ianao Ratsoandray. Na ny anaranao aza dia nivaiko hoe Tsiaro. Efa hikajy ny niantsonanao tamin'izany. Ndray tena zany ve ny marina ry dada? Eny anaka, mbola mamerina ny fofonako aminao aho, indrindra fa nanasarahako anao tamin'ny reninao. Mamelany elony fa tsy nisy fahadsono zao. Tena tiany miangaly ianao ary mino mihitsy afa nitady anao foana izy hatramin'izay 12 taona tsy nahitany anao zay. Manatona azy dia mamela azy. Tsiaro tesa be amiko izao ianao hoe mandro soa aloha dia mipetrapetra mifona fa nanameloko anao be fatany. Efa nitantarainy dada tamiko daholo manko ny tantaranareo sy ny momba izay nafeniny tamiko fahiny. Mifona fa nanao izay nampalahelo anao sy nandratra anao. Moko izay tsy manome tsiny anao velively inge ahy. Mamela ekenao ve ny atsoka anao neny manomboka androany? Efa ela ny nangetahitany izany saingy androany izany vo tanteraka. Neny zanako ikajy misaotra neny misaotra tamin'ny vitanao rehetra. Tsy anao izay ampalahelo anao tsony aza vely irery tsony neny efa eto asombinaiko ary tsy amilanao irery tsony. Tiako loatra ianao neny. Record FM nanolotra anao teo Eloko dada